manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soa indray eto amin'ny fandarana tondresaka ary antsika isaky ny alahady eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus 100.2 FM miraba antsika rehetra ihany koa natratra ny asaramanitra mifankalazana ny fety ny fahaleovantena Madagasikara mirabanao ihany koa Apamrazafy. Mirabanao sy Belarandriamatsava ary miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana amin'ity fotoana ity araka ny voalaza teo dia miaraba antsika ihany koa tratran'izay asaramanitra amin'ity taona 2020 sy roa arivo ity. Amin'ity androany ity Apamrazafy dia somary hiala kely amin'ny politika mahazatra isika na dia hoe ao anatin'ny fankalazana izay hoe 2020 jona izay ary fa ny lohahevitra izay azo lazaina ihany koa fa mahakasika ny kolontsaina maha-malagasy, mahakasika ny fitaizana ny tanora malagasy indray no resantsika ao amin'ity androany ity ary ankasitrahana sahady ny vahiny izay namarisoama tsara ny fanasantsika eto amin'ny tondresaka na dia azo lazaina ary fa sarotra miresaka an'izay lohahevitra izay fa nanaiky ny fanasantsika izy ireo ka dia ankasitrahana indrindra tompoko. Ny vahiny voalohany anatin'izany misy any Ramatoa Andriantaina Felana izay tanora malagasy. Mirabanao. Miaraba antsika rehetra dia miaraba ny malagasy tsy vaky volo natratra ny asaramanitra 20 taona ny fahaleovantena. Vahiny ihany koa amin'ity androany ity Ramamendsoa Dimbiniaina Mano Entso tanora malagasy izy. Mirabanao. Miaraba Sibela, miaraba ny Apamrazafy dia miaraba ny malagasy rehetra amin'izao fetim-pirenena izao dia etoana moa dia miondrika fanajana eo alohan'ny ray aman-dreny izay namoaka izy nandritra n'izay hatramin'ny netombohan'ny taona izay. Fa ihany koa androany Andriamatoa Rakotondrasoava Fetra mpampiofana serasera izy manampahaizana amin'ny fampiroboroboana ny indostria kolontsaina sy famoronana. Mirabanao. Miaraba antsika rehetra dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana tondresaka manantitra ny fiarabanantsika noho ny asaramanitra ihany koa amin'ity taona 2020 sy roa arivo ity. Ary ny vahiny fahaefatra amin'ity androany ity mamaly hatrany ny fanasana eto amin'ny fandarana tondresaka Andriamatoa Randrianary Malala Lantoerika izay mpikaroka amin'ny lafiny serasera sy fiarahamonina. Mirabanao. Fa miaraba antsika vahoaka malagasy rehetra amin'izao asaramanitra amin'izao fety ny fahaleovantena izao miaraba ny Apamrazafy sy Sibela, miaraba ny namana rehetra eto amin'ny plateau dia izaho miny fa isy fiantraikany tsara indray ty fandarana ity izay ny antenantsika. Anisan'ny atao hoe tranga nanaitra antsika atao anatin'izay tapabolana izay ny fahafatesan'ny tovovavy iray narovana izay namono tena tamin'ny volana janoary teo ny mparitaka tamin'ny tambajotra serasera moa izany ny atao hoe fijoroana vavolombelona nataon'ireo ray aman-dreny retona dia miondrika-panajana manoloana izay ihany koa ary mirary fiononana feno ho an'ny ray aman-dreny narovana tao anatin'izay misy taona moa efa mifampiresaka tamin'izareo ihany tsika Apamrazafy fa no izay hoe mbola ao anatin'izay fahoriana izay mbola tsy te aneo hevitra na diady hevitra izy ireo saingy manohana kosa ny sy ny ady hevitra tahaka izao mba hiresahana hoe inona tena olana mitranga ina ihany koa ny vahaolana manoloana ny zavatra izay mitranga izay tsy hisy noho izany ny fanadihadiana hitaritantsika ny ady-hevitra amin'ity androany ity fa avy hatrany dia anisan'ny hoe lohahevitra manaitra ny fiarahamonina mikasika hoe depression mahazo ny tanora ny fiatraikany kolontsaina vahiny miditra anatin'ny kolontsaina malagasy amin'izao fotoana izao ina ny fiatraikan'izay no anatin'ny fiarahamonina lasa mitarika atao hoe raritsaina any anatin'ireo tanora ireny zavatra ireny izay ihany koa no antony anasantsika ny Entsoa amin'ity androany ity izy victime anankiray tao anatin'izay hoe depression izay izara amintsika izy Abrahama hoe ohatrany ahoana ny enana an'izay dia avy hatrany angambany omentsika ny Entsoa ny fitenenana ohatrany ahoana ny fiseho an'izay hoe depression izay taminao mba azonao tanteraina mba ahafahantsika misokatra ao anatin'ny ady hevitra amin'ity androany ity. Ny anomboako azy aloha voalohany indrindra dia hoe aretina ilay izy, mety ho aretina ilay izy. Misy manko ny atao hoe depression dia misy ny atao hoe déprime. Le déprime, les sensations anao ohatrany hoe malahelo noho ny antony anankiray manokana ary voafaritra mazava. Fa ny depression indray dia fiantraikana zavatra misesy be dia be mahazo anao. Ho an'ny kahako izany ohatra betsaka be ny mety hoe pression attente sy ohatr'izany
sedraiko dia a force an'izay dia nisy fotoana ataontsika hoe fenonkapoaka zany dia lasa mivadika dépression ilay izy. Ahoana ny fomba fisehony mitovitovy amin'ireny anina rovana ireny en fait ilay izy eo aloha ny voalohany indrindra ny hoe misisolé ilay olona, tsy dia manantona ny namany intsony, tsy dia mifanerasera amin'ny namany intsony. Ohatra anazy zao olona tena hoe tia mifanerasera fa rehefa tratran'iny dia tsy sa tena tsy sa, tsy te hivoaka ny trano eo ambony fandriana foana, ohatra hoe ny mahalemilemy zany sy ohatr'izany. Ankoatran'izay moa zany misy ny symptôme fizika azo jerena hoe somary mikorotana ny aty amin'ny vavony, tsy dia mazoto homana, raha matetika ny loha, ary indrindra tsy mahita tory amin'ny alina. Mety hoe amin'ny roa maraina any mihitsy ianao vao mahita tory fa tsy mahita tory mihitsy. Mety mora kizitina, mora rangitin'olona amin'iny période iny, dia mora malahelo ihany koa vao misy zavatra kely mandona satria izay hoe sensible ianao mandritra n'iny période iny. Ho ahy manokana moa zany nahazo soin tamin'izany, afaka nijery psychologue, nanao 3 séances teo izay talohany nandraisana fepetra mikasika ny amiko hoe inona ny tokony atao. Dia ankoatran'izay ny accompagnena fanafody mihitsy, tsy nandray antidépresseur aloha za fa anxiolytique ny raisiko, izany hoe ho an'olona manana stress ambony be dia natao iny ohatra hoe anatonitony kely an'ilay fo, tsy hanisy impact be any amin'ny vatana satria ny vatana koa misy ny atao hoe somatisation. Mety marary ianao ato, mety ao amin'ny lamosinao rehefa be loatra ny charge mentale dia ao ny stocké ilay izy, ny eto raha reraka dia ohatr'izay koa hoe ato marary foana. Dia ialana an'iny zany nanomezany zareo anahy aloha anxiolytique tamin'izay, na dia hoe eo ary ny effet satria rehefa mbola eo manodidina anao eo aloha les facteurs, les zavatra mitahaka an'le stress, mitahaka an'le dépression, dia tsy tena afaka hoe miala tanteraka an'le izy zany ianao, na mandray fanafody ary na mandeha mijery dokotera ary na miresaka amin'ny psychologue, satria miresaka amin'ny psychologue dia psychologue mety natao fotsiny izy hienoanao, ahafahanao mitaraina amin'izay zavatra marary anao. Fa eo moa zany misy nuance, misy ny psychiatre, misy ny psychologue, misy ny neurologue. Psychiatre zao ohatra afaka hoe tena hoe hitsabo an'ilay dépression amin'ny maharetina anazy amin'izay ny ataony, fa tsy henoanao fotsiny izy à ce moment-là fa tena fitsaboana ohatra ny médecin rehetrarehetra. Tiako antaniana afaka mantany fa tsika hoe iantsoa ve tao anatin'le fotoana izay conscient an'izay zavatra nitranga izay sa efa après an'le fitsaboana izay vao nahafantatra hoe zaka tao anatin'izay état izay. Conscient, tena conscient, mbola tsy tena nitranga ilay izy dia efa niteny hoe misy zavatra miova ato amiko izany, misy zavatra tsy normal ato, ohatra hoe hafahafa, misy mahizy anahy lasa ao anatin'ilay izy, misy changement zany tsapa. Dia conscient, fa misy koa nefa olona mety anaty déni mandritra an'izay, zany hoe tsy izy resy lahatra fa normal tsara izy nefa miprésente an'ireny symptômes ny tanisako teo ireny. Tao anatina resaka mangasa, tao anatina resaka inona ny mety nahatonga an'izay satria izay manko no anton'le ativitra sa anton'ny hafa mihitsy. Ny manokana izay ny teneniko teo izay hoe social sy sociétal ilay izy tany amin'ny resaka attente sy pression no tsapa. Iny aloha ny tena nitondra anazy. Dia eo ny conflit ana culture koa tamin'izay satria za mifikitra amin'ny maha-malagasy misy koa nefa ny kolontsaina vahiny mety hoe natao ho raisiko na natao mihitsy hanoloana ny mahizy anahy maha-malagasy dia tany no atiko tamin'izay fa tsy tena tany manga. Fa kanefa ny manga sy ny mozika aloha ny anisan'ny refuge kokoa tamin'izay fotoana izay, mba ohatra hoe ialana an'ilay rotoroto andavanandro iny zany dia amin'iny no mivoaka kely fotsiny le temps de. Lamitoerika aminao inona ny tena mety hoe fototra mahatonga an'izay dépression any amin'ny tanora izay? Anazavazavatra telo
zay ahafahantsika amin'n'seo situé kely zany anatin'le izy hoe inona le kahany M ohatra na inona le kahany Rovana ohatra na inona kahany olona hafa. Tantara ato anaty baiboly ny tantaraiko anareo. Indray andro Davida sy ny miaramilany nanafika ny Filistiny dia niverina avy any zareo nandresy tena hoe falifaly be zany zareo fa nandresy fa rehefa miverina tao an-tanàna nefa zareo dia kay ny Amalekita nanafika an'ilay tanàna dia babo daholo ny vady aman-janaka ny Davida sy ny miaramilany zany tena hoe mainy tanàna dia tena hoe potika mihitsy zany ny fiainan-jareo raha ohatra ka hoe fijerentsika amin'izao fomba izao. Dia nandritry ny alina zareo nitomany tena nitomany tena hoe eritrereto kosa hoe mivady aman-janaka raha miaramila ka amin'ny ray amanontolo zany laza daholo dia nitomany zareo. Fa no tonga nefa maraina dia nitsangana zareo dia niteny hoe ahoana ho tafianay ve reny sa tsy dia Andriamanitra niteny hoe tafio zareo dia nanafika an'ilay Amalekita zay nambabo ny vady aman-janaka zany zareo dia niverina daholo mifananana. Io zany karazana dépression anankiray fa tsy dépression satria nahoana satria zareo tsy kivy satria zareo zany tsy niabandona satria zany zareo tsy nana mentalité hoe tena inona ary ny ataoko na hoe nila psychologue na ohatrany fa nalahelo izy ary ny olona rehetra zany mety hotratra ny ka anankiray io daholo. Mety possible zany ianao rehefa submergena problème dia misy taona ianao kivy dia reraka ianao mety hitomany mihitsy ary ianao fa ianao tsy hoe dépressif satria ny olona dépressif ho tantaraiko rehefa ohatra ny ahoana indray. Possible zany zay ianao zany tsy dépressif raha ohatra ianao ka hoe tratra ny problème dia reraka ianao kanefa ianao afaka niarina rehefa avy eo. Ny ka anankiray indray possible mety misy olona ka ohatrohatran'izay ihany mety manana olana be lehibe izy dia tsy hitantsony izay ivoahana dia lasa misotro toaka izy ohatra lasamise drogué izy ohatra na lasa raha lehilahy izy ohatra dia mety hoe manao adalàna be lehibe miaraka amina vehivavy raha vehivavy izy mety ohatrohatran'izay ihany fa eo zany manomboka le dépression satria eo zany le olona tsy zakany lohany ntsony le izy dia mitady lalana izy ary eo matetika tsy mamono tena le olona mety hoe mitady refuse fa mbola anankiray ihany koa hoe le zavatra ataony appel de détresse le misotro toaka sy ny zavatra ohatr'izany zany expression le hoe misy olana izy dia ahoana ny ahafahana ary ny olona reny nataoko hoe mamono tena tsy tena manao tentative izy zany fa tsy tena hoe vonina hoe ho faty fa mety misy koa tena mamoy fo mihitsy dia maty. Atreo aloha zany mbola afaka sitran'ny psychiatre raha ohatra ka tena aretina le izy ary psychologue raha ohatra ka hoe areti-tsaina mety hoe ataoko hoe marivorivo le izy. Fa ty ka anankiray farany ty ataoko hoe le ka nahazo anarovana tsy dépression le izy tsy resaka hoe farerahana ara-tsaina le izy fa ensorcellement izay mihitsy ny azo ilazana anazy ho azavaiko le izy ohatrohatrany ahoana satria ny olona tratran'io zany tsy hoe be problème be izy fa misy zavatra niditra tao misy zany ny avant dia nisy ny pendant dia nisy ny après. Inona le avant izy tovavy kely anankiray salama tsara fandray tsara tamin'ny ray aman-dreny za aloha raha miteny eto resaka tamin'ny ray aman-dreny narovana zany fa tsy hoe miresadresaka ohatrao fotsiny dia nanadiady inona ny zavatra tena nitranga dia ny zavatra nitranga tamin'ny narovana dia izao taloha zany izy normal tsara fa rehefa nanomboka niditra tamina hoana zany contact tamina matériel ohatrany hoe manga K-pop sy ny karazany BL zany BL zany manga resaka LGBT dia nanomboka nizatra niditra tany anatin'ny tany izy tsy hoe nisy problème fa nizatra niditra tany anatin'ny tany io le fanahy io dia ny asan'io fanahy io rehefa tonga ao dia ny zavatra tokony ho fantatsika dia manajamba zany izy zany hoe tsy hitanao tsony mahatsara sy maharatsy ny zavatra fa ratsy daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy hitanao tsony zany hoe ray aman-dreny afaka mikarakara anao mety hoe manana aisance ianao amin'ny fiainanao manana trano ianao afaka manao vacances ny dubainao tsy hitanao tsony zany ny olona zany efa tafiditra n'io fanahy io dia jamby izy ary manomboka eo misy obsession ny obsession zany dia hoe iza vehivavy izy te ho lehilahy izy satria nisy an'izay tao anatin'le zavatra ny vakiny zany ary ny mahatonga na miteny hoe tsy dépression dia zao ny olona dépressif tsy fantany hoe inona ny tokony atao amaranako azy tsy fantany hoe inona ny tokony ataony fa manao appel de détresse izy fa ny ka narovana amin'le teneko ensorcellement izy dia nisy zavatra niditra tao anatin'ny sainy tao hoe iza te se réincarner ho lasa lehilahy ary nanana planina mihitsy izy hoe anao an'izao dia anao an'izao nisy rituel efa tafiditra zany tao anatin'ny tao hoe anao an'izao dia anao an'izao dia lasa hivadika lehilahy rehefa avy eo dia izay ny teneniko hoe izy io tsy dépressif io
tsy dépression io ozy izy nareo hoe ka izy niady tamin'ny dadany en fait rehefa nanazavanyla lizy taniko zany reniny dia hoe rehefa hitan'la rainy zany a fa nisy olana izy zany a vokatry le telefona dia nyteny le dadany hoe tsy mahazo mikitika an'io telefona io ntsony ianao ary ny atao anatin'le boky le hitantsika tamin'le bloc note dia tery ambony tery hoe mon téléphone me manque dia tany amin'ny farany dia hoe je déteste mon père zany hoe le telefona nisorona taminy zany na tonga anazy ohatra hoe nankahala ny dadany satria fa nisy zavatra be deaibe zany a tao anatin'ny tao mbola hotoizantsika fa nomikefitra favatrahana atao mifelana ianao inko tamin'ity herinandro ity nanomboka nitondra fanazavana ilanta atao miteny hoe tsy dépression le izy fa once harcèlement aminao kosa ohatrany ahoana ny mety fototra na tonga ny olana taiza nisy fay tao anatin'ny fitaizana ve taiza ho aiza ie tena saripady le sujet satria samy manana ny fomba fandraisany azy ny rehetra dia amiko le izy aloha tsy miombona amin'le hoe fanahy fa efa akaiko tonga any amin'le tena olana ihany ianao hoe nisy zavatra nihiditra le zavatra nihiditra tsy fanahy fa le zaza 13 taona dia nijery an'ilay fandaharana mihitsy efa iny ty lozy ty dia tena niorooro hoe ahoana zany zavatra zany fa tsy tany amin'ilay resaka mangandra iny na mpiororo anahy fa tany amin'ilay nouvelle pratique numérique zaza 13 taona zany mbola tsy tokony hanana ny smartphone ny manokana dia miresaka ianao an'ilay hoe telefona niady tamin'ny dadany normal satria ny telefona dia addictif na itsika olon-dehibe arany dia taraiky andevon'ity telefonyity daholo na amin'ny asa na amin'ny resaka distraction ary ny telefona efa misy capitalisme numérique izay ataony ny fomba rehetra amin'io algorithme io mba hampatamananao ao overin'ny fotoananao ao na isika olon-dehibe efa vitany atodoara dia taraiky ao maika moa zany fa zaza mbola eo an-dalam-pitomboana 13 taona zany tena mbola kely zany ary tsy tena mbola tokony hoe anana ny smartphone ny manokana dia tsy hoe adoson'le ray aman-dreny le izy fa misy information be deaibe fahalalana zay tokony hamparitaka amin'ny ray aman-dreny satria ady io an'ny ray aman-dreny ady amin'ilay numérique zany hoe miazakazaka be zany ilay capitalisme sauvage an'ilay numérique dia ny ray aman-dreny tena maharefo tanteraka manoloana an'ilay olana ary dépression mihitsy ilay izy satria raha ohatra hoe ny telefona dia mipirate ny système ny récompense ny atodoanao dia mamokatra dopamine ny atodoanao rehefa mijery an'ilay izy ianao ka rehefa asorona aminao ilay dopamine dia normal ianao dépressif ary tsy izay irery ihany ilay izy fa any am-pianarana koa dia tsy ny ray aman-dreny rehetra no irery moa zany no tompona andraikitra amin'ny zanany fa rehefa miala eo amin'ny ray aman-dreny io zanany io dia tratran'ny influence ny zanaky ny olona hafa tratran'ny influence ny fiarahamonina ary ny fiarahamonina any ivelany dia manana ny fomba fitaizainyny zanany izy dia mifanena eo zany ilay fomba fitaizana dia miteraka ohatrany hoe karazana tsy fetezana ao anatin'ny lohan'ilay zaza zany dia mahatonga ny dépression dia tsy hoe zavatra tokana no mahatonga anazy za aloha mandany le resaka hoe fanahy fa misy explication scientifique soamantsara ny dépression ary aretina azo tsabony izy io tsy ampy ny sensibilisation atsika eto Madagasikara momba ny dépression ka raha horaisina ohatra n'izay anao izay hoe fanahy dia tsy ho tsaboina zany ireo olona ireo nefa ny dépression dia efa aretina eken'ny OMS hoe aretina tena mahavoa ary tena ohatrany hoe sensible kokoa zany ny zaza sy ny adolatsento ny ado ao anatin'ilay izy satria tsy manana n'ilay fiarovana feno izy mbola tsy vita ny éducation any mbola tsy tena mahay manavaka izy mbola mila ny fiahin'ny ray aman-dreny izy manoloana ny zavatra tsirairay avy ary ilay dessin animé resahanao dia misy taona izay tsy nahajaina ilay taona misy taona ilay izy hoe tia tsy azo jereny ny zaza latsaky ny 12 taona eo no andraikitry ny ray aman-dreny fa saingy misy andraikitry ny fanjakana ihany koa ilay izy amin'ny resaka sensibilisation momba ny dépression momba ny politika atsika amin'ny resaka numérique sy ny algorithme sauvage amin'ny capitalisme de l'attention. Ny any tiako hanomboana azy aloha dia ny hoe za tsy manampahaizana manokana tsy psychologue tsy manampahaizana manokana amin'ny resaka fahasalamana na zana jany zavatra anankiray tokony ataontsika an-tsaina no hoe
zava-dehibe ny mandinika ihany koa ny resaka santé mentale fa tsy hoe ny grippe na ny kohaka na ny covid ihany no ifantohana fa io santé mentale io zava-dehibe no andinihana azy. Faharoa manarakarak'izay iombonako hevitra mifelana ny hoe mety mandiso ny ady hevitra le manao hoe le avy hatrany dia mitady raccourci hoe fanahy na hoe zavatra miditra fotsiny vokatry ny influencen'ny kolotsaina avy any ivelany fa mila manokatra ady hevitra lalindalina kokoa tsika ary izay mahazava-dehibe andondresaka tahaka an'izao. Izay no nahazava-dehibe an'Intsangarainy mba hahafahantsika zany manokatra ady hevitra lavidavitra kokoa. Ny sain'ny olombelona rehefa tsy ampy ny information izay ananany dia mitady raccourci izy, dia mitady bouc émissaire izy ao anatin'izay dia izay ilay ho azy ao rehefa nanao fanionkevitra tamin'ny compte Facebook momban'ity trango ity dia nametraka an'izay hoe andao andeha lavilavitra amin'ilay ady hevitra izay atao. Tsy ampy ny information ampelantanan'ny olona matoa avy hatrany dia mety mikritika ny olona tanaty Facebook tany hoe tsy mahay mitaiza ilay ray aman-dreny, mikritika ny olona hoe tsy nanara-maso tsara, etsakilany hoe mangano tena antony mahatonga an'izao trango izao. Tonga dia mitady raccourci zany fa tsy mitady lavitra hoe inona daholo mety facteur be dia be mitarika nakany amin'izay. Dia ho anahy zany dia hoe tsy ampy aloha ny information teo ampelantanan'ny na ny ray aman-dreny na tsika rehetra izay nanaraka an'ilay tranga tamin'ny tambazotserasera. Ary izay no nanomezako tsiny kely ny mpamokatra an'ilay fandarana tamin'iny hoe tsy ampy ilay fijoroana vavolombelona ray aman-dreny, tsy ampy manam-pahaizana psychologue, tsy ampy olona tena malala ilay kolotsaina vahiny fa nisy mpandray anjara hafa tao akoatra ny ray aman-dreny. Za tsy nanome tsiny ray aman-dreny mihitsy nitondra ny fijoroana vavolombelona fa satria nanokatra ady hevitra izay, fa nisy mpandray anjara roa hafa tao izay corroboré fotsiny ihany an'ilay nitenen'ilay ray aman-dreny dia lasa nitanila ilay information izay ananana. Dia ny sain'olombelona io nefa rehefa mandray fanapahan-kevitra na rehefa mandray anjara amin'ny ady hevitra dia rehefa tsy ampy dia mitady an'izay raccourci teneniko izay. Tokony ny zavatra ampiana zany dia izay fanazavana olona manam-pahaizana izay. Dia rehefa nahiditsika tao anatin'ny tambazotran-tserasera nivoaka daholo koa ny olona izay nankafy ny manga na ny kolotsaina aziatika amin'ny ankapobeny na nazava ny manodidina ny hoe inona io, ary tsy ireo mpankafy ny kolotsaina aziatika rery ihany fa na ny mpanao manga malagasy, mpanao bande dessinée malagasy ary ny mpisehatra amin'ny kolotsaina malagasy ary dia nivoaka ihany koa na nazava hoe fa inona moa imagination etc etc. Dia izay zany izay ny tiako hanombohana anazy hoe misy tsy fahampiana information be dia be. Ny resaka dépression fa tsy dépression fotsiny ao anatin'izany santé mentale zany, ary izao ny fotoana iresahana an'izany resaka hoe santé mentale zao ny tokony iresahan'ny mety hoe ONG na mety hoe ny fitondram-panjakana, ny politika-panjakana manodidina ny resaka santé mentale ohatra fotoana zany ary fahita any ivelany zany. Fa zao koa ny fotoana ho an'ny mikirakira ny haino aman-jery, mikirakira ny serasera iresahana momba an'izany hoe santé mentale, iresahana momba an'izany hoe diversité culturelle zany. Fa za aloha ety am-piandohana dia efa tonga dia mametraka ny amin'ny hoe tsy mety ny tonga dia ny hoe on va s'isoler na andao tonga dia hoe interdisena na sakanana ny zavatra fa mila fisokafantsika dia ao anatin'izay no hoe tsy fanahy fotsiny ihany fa misy ny siantifika ny resahan'ny felana teo dia azontsika atao ny manao ny ady hevitra manodidina an'izay. Lesy aloha zany misy izy ianao hoe tsisy isolentsika tena marina tokoa zany fa zao misy a contexte global tsika tsy afaka dia tena hoe andeha anana action amina contexte global mialatsiny mifareminana za zany tsy afaka ny andeha hoe andehany Japon dia vonoko daholo mpanao manga na hoe autoriko le nanao an'le difinao, on peut pas faire ça. Narovana aloha nitory fitorinana petrany zay mihitsy tiako tenena hoe sarotra le izy nataony le izy fa mbola sarotra fa na izana zany misy kosa ny zavatra azontsika ovany ianao tsy afaka ny any ivelany zany tsy afaka hoe ahovanao fa ny ao atokantrano azonao arovana, ny tokantranonao zany azonao arovana io ary ianao nefa raha tsy micomprendre an'le logika ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao
tsy hainao no miaro an'la tokantranonao kanefa koa adidinao miaro ny tokantranonao ao anatin'ny fianakaviana anankiray a dia misy influence be diabe misy influence ohatra amin'ny alalan'ny any ampianarana misy influence amin'ny alalan'ny amin'ny ainao manjery fa ny ray aman-dreny nefa ny tena manana fahefana zany afaka miteny hoe atreto ihany a no afaka idirana ity zavatra ity mety hozy izy nareo hoe dislasolo sana zavakely afaka mamaly ana hoe ny ray aman-dreny koa manana influence amin'ny zanany ny ray aman-dreny sy ny ao an-trano koa manana influence amin'io zazy io zay mihitsy le tiako tenena hoe ny ray aman-dreny ny manana contrôle zany amin'ny zavatra velaniditra ao an-trano eo ny olana satria tokony ho zato isan-jato fa tsy zato isan-jato tokony ho zato isan-jato ina tiako tena amin'le tokony ho zato isan-jato zay aloha ao an-trano a zay aloha ao an-trano efa avy anao afaka miteny inona ny hevitra momban'izay fa efa nahita ary zareo ady le zany teo zany raha miresaka eto tsy théoricien fa efa nahita ny zanako a ny eno artiste anankiray atao hoe Billy Eilish zany zatra tovavy kely tena mahafinaritra izy fa rehefa ny eno an'le hira izy a dia lasa ohatra lasa niova tanteraka mihitsy ny fomba fisainana lasa dépressive izy noho le hira raha ohatra nareo mety mbola tsy hitanareo le pire zay efa hitako ka efa hitanao fa mitarika dépression zany le hirany zay mihitsy ny impact ao anatin'le eny nareo miteny hoe tsy voatery fa tsy voatery daholo ny zavatra rehetrarehetra fa zay ny teneniko hoe anjarako zany amaray aman-dreny miteny tsy mahazo mihina no hira intsony ianao satria hitako le fian'le izy mety osonareo ka le izy nge tsy science exacte zany fa zany efa le fitaizana zany dia hoe raha ohatra ka mahita alika romotra ianao dia ozy ianao hoe raha ny science ka manaikitra ny zanaka io alika romotra io a dia hotratrany aromotana io zanaka io dia tonga dia le alikany any roako na vonokona zay anaovako anazy fa tsy hoe tsy voatery romotra ka possible tokoa ny manaikitra le alika fa tsy romotra ianao possible zany fa le zany anjaranao no misafidy misy arbitrage mila ataonao zany hoe inona daholo zany tena tokony mijoro tena manakana an'izay tokony tsy hiditra rehetrarehetra raha ny hevitry ray aman-dreny zany raha ny hevitra dia anjaranao misurveiller ny zavatra rehetra jerevana zanako io na le zazakely io na le atontolo na rehefa lehibe na zavatra mandeha amin'ny télé na ny zavatra amin'ny internet na ny boky ninina zany tena tokony tonga dia sakananao le satria nahoana tsy mbola manana capacité le akizy isafidy anengely izy itsika zany mieritrehitra hoe alao izy mbo alalaka alao izy mba hivelatra fa ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao anie influence ratsy no ezahana asesika amin'ny lohan'ny zaza eritreretinareo raha mijerinareo mbola tsy tena hoe izy fa ame ohatra fotsiny Emmanuel Macron voaka tamin'ny télé zany niditra tany amina école primaire izy dia ozy izy amin'ilay zazakely mbola vao tsy haiko 9 taona 6 taona tu es un garçon mais tu peux devenir une fille azonareo zany ny toe-tsaina amin'izao fotoan'izao izay afafy zany raha ohatra nareo amin'izao fotoan'izao mahita hoe ina moa nampirongatra be an'le resaka LGBT nampirongatra an'io vetivety fotsiny amaranako azy fa manjary tapaka le hevitra dia izao nijery Disney ianao fa amin'ny Disney misy concept homosexuel ampidirina anatin'ny zazakely dia amin'izao fotoan'izao zany tsy vitanao intsony zany hoe sahirana ny ray aman-dreny dia aloha mijery dessin animé na le dessin animé jerevany arany efa mi-influencer anazy any amin'ny zavatra ratsy ientso ny resaka hoe ny afaka ny ray aman-dreny koa afaka mi-influencer ny zanany teo voalohany indrindra aloha ny toe-po sy toe-tsain'ny ray aman-dreny no fitaratra voaloha ho an'ny ankizy raha olona kalmy io ray aman-dreny io mahay miatrika olana dia manaraka ho azy le ankizy satria io fitaratra voaloha aloha raha ohatra ka olona stressé foana ny ray aman-dreniny raha ohatra ka olona mikorotana foana ray aman-dreniny dia tsy tokony ho gaga ianao raha manaraka an'izay koa le ankizy na misy fiantraikany amin'ilay ankizy izay zavatra izay le izy zany samy manana amparanda hoe tsika raha ny misy expression zay hoe on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus donc zany reo olona 10 reo no mamaritra misy koa moa zany misy marobe moa zany fitenenana milaza an'izay fa ny tiako tenena hoe ao an-trano aloha voalohany indrindra na resaka hoe zavatra positif io na négatif reo aloha fitaratra voalohany
ny fomba fampitondrana ao an-trano a no mamaritra ny fomba fifampitondran'ny ankizy io amin'ny namany, amin'ny olona any ivelany. Dia tahak'izay koa avy eo nefa ny avy any ivelany mankaty anatiny. Izay zany aloha no tiako tenena voaloha. Avy eo a naresaka mozika manko lanterika teo, dia naresaka Billy Eilish. Billy Eilish moa zany a efa mpihira taty aoriana mihitsy. Nirany, oui, tamin'ny voalohany no nisy somary plutôt mampalahelo kely, fa taty aoriana ary izy a izy koa ary nanao développement personnel en point hoe lasa falifaly koa nirany. Fa raha hiresaka influence ana hira zany be dia be ary tsy vao androany mihitsy satria tamin'ny andro tamin'ny année 1960 any ohatra ny rock and roll ny Elvis Presley reny ohatra hoe anajilamboto reny miaraka amin'le ina moa zany le veste cuir sy ny tariny. Avy eo nandeha indray ny rapy a dia voatondry molitra. Raha hiresaka reggae tsika dia lazaina fa olona mpidaina sy mpifoka moly daholo. Zay zany nefa déjà l'habit ne fait pas le moine. Ary iny zavatra henony iny tsy voatery hoe hamaritra ny maizy azy. Satria be dia be ny mamaritra ny maizy ny olona iray fa tsy hoe mihaino hira anankiray izy akory dia ana dia hoe mamaky manga anankiray izy satria boky moa zany aloha manga zay vao animé dia hoe iny ny hamaritra anazy. Ny hamaranako nefa misy influence ny zavatra hitan'ny maso sy ny renesiny sofina rehetrarehetra fa tsy ny zavatra iray ihany. eny Zany hoe zavatra maro be mitambatra. Le zavatra iny no Mety mi-influence ka 5% na 10% fa an'le misy izy. influence ny zavatra renesiny sofinao sy hitan'ny masonao ka na ny baiboly ary misy influence amin'ny zavatra ataoko na ny zavatra fa misy influence izy dia logiquement zany anao mila safidy ihinany jery ka Zahay zao amin'ny hoe ny hira évangélika mameno ny hainao manjery dia afaka miteny koa izay hoe mauvaise influence zany ho anay satria angano a izay tsy ampianarina ny zanakay nefa ny ratsy kosa aloha mba mila fantatra ihany hoe zany mamono olona zany ratsy zany ao anaty baiboly zao misy mamono olona fa tsy azo atao amalgame amaly any ianao zao no manao amalgame mety fa ianao zao miresaka hoe hoy ianao to hoe za hoe izy ianao a nahita ohatra anankiray false équivalence ilay izy satria hoy izy ianao hoe alika romotra ny alika romotra tena fele izy efa fantatra fa ny alika romotra zany a tonga dia misy ahafantarana anazy misy an'le bavy fotsifotsy iny efa fantatrao hoe fahitanao fa danger dia mbola ianao ihany mbola hitady solution hafa fa tsy miala eo aingana ny tokony atao dia rehefa miresaka fetra sy hoe ny resaka santé mentale io santé mentale io a zavatra tena tsiniaviny malagasy mihitsy misy a fomba firesaky ny tôly izay a makasika ny fitaizanany zaza mampanahelo anahy aloha ianao le miteny hoe ianao zany ohatrany hoe ataonao any amin'ny ray aman-dreny daholo zany ny charge mentale rehetra amin'ilay izy hoe ray aman-dreny mila tompona andraikitra zato isan-jaton'ny zanany ekeko zany hoe ianao no teanao an'ilay zaza dia tompona andraikitra feno ianao satria ianao no nampatonga anazy tetỳ tany kanefa tsy ianao irery a no mampiditra programme ao anatin'ny lohan'io zaza io ny anao manjery mampiditra ao ny any am-pianarana mampiditra ao ny fiarahamonina mampiditra ao eo ilay resahako amin'ilay évangélika tsy ombonantsika fa rehefa miresaka ianao hoe LGBT hoy izy ianao ny LGBT aloha dia efa eken'ny OMS fa aretina tsy aretina averiko indray ny LGBT satria ianao moa zany eto ianao dia manao an'le any ianao dia mety mibilisatra ny lela fa ny lela no mibilisatra dia misy a fomba fiten'ny malagasy zay hoe ny zaza ny fitaizana zaza dia toy ny fitazomana tody raha pitserinao loatra io a dia vaky raha ataonao goragory io dia latsaka dia vaky any ohatr'izay a le kanazo anina rovana zany hoe aminay nijery an'le fandaharana rehefa miresaka le ray aman-dreny an'le ka izay efa hita teo le carnet hoe je déteste mon corps tsy tiako mivatako izy ratsy be a tsy tiako ty fiainany ty vao hitan'ny ray aman-dreny taty aoriana vao hitan'ilay izy fa mety raha mba hitany meloha iny zavatra iny a dia mba natsapy izy hoe ay ve ty zanako ty a mijaly be ohatr'izany a ara-tsaina mety ho iaho a satria za tsy tao anatin'ny tao a dia mety a tsy ampy ny écoute tsy fotony ray aman-dreny zato isan-jato zay zavatra zay ary la influence resahanao hoe ny LGBT tsy aretina ho iaho ny LGBT tsy aretina mifindra ihany koa ny LGBT raha za zao LGBT a tsy hifindra aminao mihitsy izy satria mikasikasy matoa ianao matahotra ianao hoe hifindra an'le izy dia mametra ianao fanontaniana amin'ny tenanao a fa mety efa izy ianao zany a fa
tellement ianao mireo folona an'le izy a dia matahotra be ianao satria ianao efa miady amin'le izy ao anatinao a nefa ianao kay a ge ohatra ianao zany a dia matahotra ianao hipotra le ge le divanao efa hatramin'izay fa ianao ihany manao répression an'le izy ao anatinao ao a dia lasa matahotra ianao fa tsy aretina mifindra ohatra ny sery io sanatria ary tsy izany no teny an'izany fa ny siansy sany manazava an'io ary mbola tsy misy a eto aloha ankehitriny hoe reto daholo ny antony mampatonga ny LGBT vao resaka tao ny resaka biolojia fa tsisy resaka mihitsy tao hoe zavatra mifindro io zavatra io misy milaza misy scientifika miresaka hoe ADN fa tsy mbola marim-pototra le étude zany hoe ohatran'le resaka baibolinareo ihany influence ve nefa le izy raha ohatra ka tsy misy influence ny LGBT tsy hoe mahita LGBT eo amin'ny télé ianao dia lasa LGBT ho azy raha toky ianao ka mieritreritra an'izany dia eo ianao le manontany tena hoe ngody ary zaty dia tena LGBT tokoa manina mampiasa raha LGBT misy hoe manaraka film zao izy dia iny foana ohatra ny mandeha amina fahitalavitra anankiray na ohatra anaty sainy mihitsy aka ohatra anankiray aho ohatra hoe vehivavy mitondra fiara tsy nahazatra ny teo aloha zany zavatra zany fa rehefa nahita tsikelikely teny amin'ny teletsika hoe vehivavy mitondra fiara anaty film sy ny sisa dia accepté n'ilay société patriarcale hoe ay ve vehivavy koa afaka mitondra fiara izay rery ihany no antony isiny reny LGBT reny amin'ny télé hoe hitanao zany le fe hoe tsy zavatra aretina ohatran'le lazainao le izy fa zavatra miseho eo dia mahita le fiarahamonina ohatran'le vehivavy mitondra fiara dia manaiky izy hoe misy ny afo fa tsy hoe manaiky izy hoe za konkoa dia hanao an'io eo lay teneniko hoe ny parent ny ray aman-dreny dia tompona ndraikitra ny programa ampidirina ao anatin'ny zanany ary io programa io a dia filtre ny tokony omeny a fa tsy hoe tiry zanako a dia marina zato isan-jato tsy afaka hitompo teny fantatra amin'izany ny ray aman-dreny misy any koa ohatra le resaka influence to tiako resahana satria ohatra hoe misy mpamokatra zao a dessin animé tena dessin animé le tamin'le format taloha reny fa tsy le amin'le animé amin'izao fotoana izao ohatra hoe nanapa-kevitra ry zareo hoe tsy amoaka intsony a sarina olona na biby amin'ny fokasikara mety hoe tsapa mive tao anatin'izay hoe misy influence hoe rehefa lehibe dia andeha fokasikara hoe angalatra fokasikara ohatra zany fatatyriny zareo nanapa-kevitra tsy anisan'izay intsony za alohan'ny amaliko an'izay any Abraham zay satria manana élément amalina an'izay a melo an'izay a dia hitondra hoe rehefa miady hevitra tsika ary zay tsy ombonakevitra amin'ny lantoerika tokony sarahana tsara aloha ny hoe kolotsaina sy ny finoana la culture et religion satria ny kolotsaina dia sehatra natokana ho amin'ny famorona ny olombelona famorona ny saina anehoana ny talenta entina izaran'ny olombelona ihany koa ny hoe mety ho fahaiza-manaony fa ny finoana ny religion dia vokatra na conviction personnelle faharisan-dahatra anao manokana ny finoana ny religion dia faharisan-dahatra enao mety resy lahatra amin'izay inonao fa za enao mety resy lahatra amin'izay inonao fa za mety hafa zay inoko ao zay a no anavahana fa raha ohatra tsika afangarontsika ny ady hevitra manodidina ny kolotsaina sy ny finoana dia sahirana eto tsika tsy tavavoaka tsy anafangarona ny spirituel sy ny kolotsaina zay ny tiako atongavana tsy ombonako hevitra aminao satria ohatra hoe ny fivavahana kristiana zao tsy kolotsaina malagasy mihitsy zay fa on a importé à Madagascar n'importé na nitra teto Madagascar zany zay tsy anafangarona le ady hevitra zay aloha teboka anankiray zay tiako entina satria rehefa mampahantra le ady hevitra ny fampifangarona an'izay dia rehefa mahantra le ady hevitra tsika dia tsy mitondra makay zay faharoa manarakarak'izay amaliko an'le any Abraham teo hoe zay natonga anay natonga tao anatina taona maromaro zay niady mafy ny amin'ny hoe hitondrana ny fandaranasa ho an'ny éducation au média et à l'information ny fitaizanan'ny olona hahay anjifa ny vokatry ny haino manjery ny télé ny radio ny boky ny gazety sy ny sisa satria mila mahay manjifa an'ireny tsika ny teny teo namako hafa hoe misy restriction moins 12 moins zany ianarana ary mbola kely zany any ivelany miresaka lanto eo hoe ny filoha Emmanuel Macron nakany ampianarana ny teny an'izao sy ny teny an'izao fa any ivelany eo amin'ny 13 taona satria eo manomboka mitombo ny atidohan'ny olombelona eo mihitsy ny ankizy manomboka ampianarana hanana esprit critique
afaka andinika sy amakafaly afaka anao mana capacité hisafidy zany 13 ans zany eo no ampianarina manontany fotsiny hoe manana eo no capacité manomboka ampianarina rehefa tsy ampianarina izy moa ahoana ny ananany capacité tsy maintsy ampianarina eo am'le capacité ana zaza 13 ans zany tsy afaka manana an'izany zay teny eo izy tsy maintsy manomboka ampianarina tsikelikely ampianarina oui capacité non samihafa matsazatra ka tsy hanana capacité mihitsy izy raha tsy atomboka ao ampianarina capacité petit à petit tsy maintsy ampianarina tsikelikely capacité sy hoe mianatra azavako aminareo le izy zay no mahatonga faranam-pianarina zay no mahatonga ny fandaram-pampianarana any ivelany manomboka rehefa eo amin'ny 13 taona eo ny ankizy dia misy ny antsoina hoe éducation média et la formation any ampianarana mpampianarana mihitsy zay ampianarana ny ankizy hanana tsikelikely ny faculté d'analyse hanana ny capacité d'analyse ary afaka raha mahita dessin animé izy ohatra hoe mifoka sigara dia afaka mety hahay tsikelikely izy zany hoe ratso amin'ny fahasalamana iny satria sady misy soratra hoe ratso amin'ny fahasalamana ny fifohana sigara zay mazava-dehibe ny éducation média l'information ary isika mpamokatra zany hoe tsika média zay mamokatra ihany koa zay mahatonga ny hoe taty aoriana nanomboka nanamboatra ny maison de production hoe tsy asiana dessin animé foka sigara tsony satria tafiditra ao anatin'izay hoe ampianarana tsikelikely ny ankizy ary tafiditra ao anatin'izay le fametrahana na reny famantarana reny hoe déconseillé ho an'ny moins de 12 ans tony eo ny ombonako hevitra aminao dia le hoe contrôle parental rehefa mahita n'inona ray aman-dreny misy ohatra hoe déconseillé au moins de 12 ans dia manazava tsy mandrara fa manazava amin'ny ankizy hoe ity dia tsy mbola tsara ho anao satria misy zavatra tahaka an'izao zay zany ny lafin-javatra anankiroa ao anatin'le anoanako an'le hoe za dia manohatra marindrano an'le hoe tonga dia interdiction fa ny fifampiresahana ny fitaizana tsikelikely no hanovaolana ao anatin'izay mikasika an'izay voalohany indrindra aloha le resaka capacité tsika zao ohatra misy zao ny atao hoe talenta misy ny zavatra ianarana ny ampianarana misy ny talenta hoe ankizy ohatran'ndry raisiko ohatra besa hoe besa roa taona dia efa nahay namaky solfa dia efa nahay nitendry harmonie talenta zany efa tao zany avy eo fotsiny izy ny trandrahana taty aoriana fa je me joins à mon ami là hoe le izy manomboka amin'ny 13 ans iny no ampianarina le ankizy ay hoe ay ty zavatra ty ratsy ay ty zavatra ty tsara fa raha ianao no isafidy foana ho an'io ankizy io dia na efa manambady ary izy dia hoe ahoana andeha vacances hono zay dia mety ve zany 1 million zany vola hoentinay sa tokony ampiana sa tokony ampidinina ny vadiko miteny hoe izao dia ahoana satria izy hatramin'izay tsy nizahanao ay anavaka ny tsara sy ny ratsy mety sy ny tsy mety any ka rehefa lehibe izy mbola any aminao ihany izy miankina lasa mitarika dépendance le izy de fa ny problème lasa ny société malagasy mihitsy no lasa vadika ohatra hoe olona manaika sy manaraka ambokiny fotsintsika tsisy olona mpamakafaka tsisy olona mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy fa ny zavatra mitranga dia olona mahay manaiky baiko zay fotsiny no nysarana an'izay tsika hoe ay ty zany rehefa ohatra zao dia atao ohatra zao dia vita amin'izay fa tsisy olona eto Madagasikara hoe tsy hoe tsy misy zafady tsy hoe tsy misy fa tsy ampy ny olona hoe manana créativité manana imagination manana discernement nefa zay mihitsy le tanjona amin'le éducation médiatique ohatra satria ao anatiny zany alalan'le ankizy avy eo manavaka misafidy ihany koa dia mijery izay mampety azy ny amaranako azy dia le resaka hoe mipoitra amin'ny dessin animé amin'izao ny olona LGBT ny olona iny zany ny ataontsika hoe wokisme raha ny terme no jerena ny wokisme tsy voatery LGBT ihany
fa na ataoko hoe ho anay sy mangitangita volo ohatry tony ary atao mipotra andraso aloha vetivety andraso azafady vetivety fa ny rasisme zavatra hafa mihitsy raha oharina amina resaka wokisme ao anatin'ny wokisme ihany koa ny inclusion ny olona LGBT fa ao anatiny daholo satria tantara vetivety fotsiny lanto tantara manko ny ray aman-dreny narovana tany iny io zaza io zaza endry be tsy hitana taty ivelany ka izy ao anatiny ao efa tena nisy frustration be mihitsiny possible ave zany zay fananana double personnalité zay ho amin'ny ankizy zay tena victime satria raha jerena eto zao ohatra le zaza hitanao hoe tena milama tsara ty zazy ty tsy maninona dia tsy tatra le ray aman-dreny ka au fond ity zazy ty efa milute be ka izy ao anaty dia anao ve mety niaina an'izay ihany koa oui fa le izy tsy double personnalité tsy double personnalité ny anaran'izay fa le izy mety hoe dépression silencieuse ny azo ny parent ary tsy nalala mihitsy hoe en dépression raha tsy hany ny olona manodidina anahy tamin'izaho mipetraka tany amin'izao tsy nisy nalala hoe en dépression raha tsy niteny amin'izay hoe tapa-kevitra hialato fa en dépression raha tsy mety tsy ho tafatra hoe dépressif dia manana dépression satria zany no beazina ahay afantatra ihany koa hoe ohatry ny ahoana zany hoe dépressif zany inona ny zoan'izany inona ny tokony atao an'izany nalalan'izay dia afaka tsara mihitsy ny teny an'zareo hoe zao no mahazo anahy dia mba hitadiava le discernement afaka teny fa misy ankizy tsy miteny fa tonga hatrany amin'ny ny anankiray aloha izy be dia be facteur déjà le olona hitenenana ve hicomprendre sa tsy eo manko mitahaka le isolement satria hiteny ianao voalatsa tsy hiteny ianao miatra an'le izy rery ao any zany ny problème le izy mihitsy zay mahatonga ny olona hoe te hitady izy personne de confiance na ataoko hoe psychologue ary zany mba hahafahana miresaka satria fantany hoe ny manodidina anazy raha ifampiresahana an'io tsy comprendre an'izay mihitsy dia tsy maintsy hoe aka recours izy amina professionnel avy eo metsika telopolo seconde kely fotsiny izy sem tena tiako précisenao mihitsy satria ny resaka école de média izy teo ianao manana université ana média miresaka ianao le lobisy an'ny ohatr' zany manahoana ny tena argument factuel scientifique anao manoloana le zavatra niraisany teo satria école zany saropady dia nefa ny ianao ny argument anao tena hafa mihitsy mba tiako fatamalomano tsy tokony hoe tenenina le anaran'le secoly fa tsy fanao publicité gratuit iny misaotra anao ny tenen'le izy fa rehefa tsy zalo ny teny anazy dia tsy manino anazava kely aloha ny miala tsika fa tsy mary conceptuel kely ny olombelona zany mizara anankitelo misy zany le vatana hitantsika io dia misy le hoe âme ao anatin'io âme io ny resahanareo le hoe santé mentale zany satria ao anatin'ny âme misy ny intellect dia misy ny émotion dia misy ny volontélasolana zavakely dia ny eo ambonin'ny âme dia ny fanahy le resaka fanahy zareo tsy resaka hoe finoana ny olona zany resaka raha vao miresaka fanahy zany dia finoana zany réalité zany réel ary samihafa mihitsy ny esprit zany aloha miteny frantsay izy mazava kokoa esprit dia avy eo volonté intellect émotion de corps zay zany fizarana le volonté intellect émotion zany le âme ao anatin'io âme io zany no mivezivezy ny hevitra rehetrarehetra ary io no micontrôle atsika raha ohatra zany le izy tsoroko dia zao arakaraka nyzay abetsaky ny ao am-ponao ny tenenany vavanao arakaraka izay abetsaky ny ao anatinao ny comportement anao rehetrarehetra itsika zany tsy ohatra zao raha tsy nisy zavatra niditra tao anatsika nianatra tsika tany ampianarana dia nisy zavatra niditra tao mijery teletsika dia nisy zavatra niditra tao dia reny ihany no mivoaka rehefa avy eo mivoaka daholo zany matoa zany ianao ohatra zao dia nisy zavatra niditra tao aminao fa tsy hoe dia mbola kely ianao dia ohatr'izay fa nisy zavatra niditra tao ary zay ny tena mahasarotiny ana amin'ilay resaka hoe tsy contrôlena ny zavatra jerevany satria zay mampianatra média tokoa tena marina zany zay kosa aloha tsy hoe manao dictature amin'ny mpianatra hoe reto ihany ny azo atao dia reto ihany tsy azo atao tsy hoe ny évangélika ihany ny azo alaina sary dia ny ambony tsia misy karazany misy karazany be dia be zany ny zavatra ampianarina ny ankizy mampianatra cinéma zay sy ny karazany fa izahay zany
dia tsy hoe manery an'ilay ankizy hoe zao na zao na zao somary mamaly kely an'ilay olona manenjika anay mantsy zay hoe ny ankizy mpianatra aminay mianatra ny ataony ao fa tsy hoe ho an-doktrine anay izy na ohatr'izany kanefa naizana zany dia taizany kosa ny mpianatray aisafidy io mantsy resaka sika hoe 13 ans sy ny karazany marina fa hoe ny ankizy raha 13 ans za zany tsy mieritrehitra mihitsy ankizy 13 ans zany afaka tonga dia anana kapasité isafidy hoe ity zavatra jerevako ity ratsy ity zavatra jerevako ity tsara fa zay zavatra sisika eo amin'ilay ankizy 13 ans tena mitoetra iny misy raha miteny hoe tout se passe avant 6 ans zany hoe zavatra rehetra jerevan'iny ankizy ny alohan'ny fahiny taonany zany no mamaritra ny hoaviny ary fantatrareo ve fa mitrondro ny rehefa teraka dia mbola tsy fantatra mazava hoe lahy ty sa vavy fa arakaraka ny sakafo sy ny température no mampivadika anazy ho lana vavy fa itsika tsy trondro itsika zany tena saran'Andriamanitra mihitsy hoe chromosome XX vehivavy ianao chromosome XY lehilahy ianao ary rehefa vehivavy ianao dia vehivavy dia rehefa lehilahy ianao dia lehilahy na anao chirurgie ianao na anao inona ianao tsy manova ny situation ny ina moa zany ny chromosome anao zany tsy manova ny ininona zany fa biologiquement parlant zay ilay izy fa zao nefa ny lista théoriena tsy nanaiky an'izay tsony ilay olombelona ary eo no mipetraka ilay olana satria lasa mandeha any amina zavatra tsy manaraka ny naturel napetraka Andriamanitra tsontsika fa lasa nytika vina amin'ilay izy dia mialatsy ohatra ny hoe somary nandeha lavitra ilay satria tena zavan'izy fotsiny hoe natonga an'ilay olana goavana dia zao ilay zavatra nasisika atao anatin'ilay zaza atao ilay zavatra ndrasy loha vedety lasa tsy hazava mihitsy ilay izy raha tapanao fa ilay zavatra nasisika atao amin'ilay zaza contraire amin'ny zavatra amma izy azy ary tsy tafavoaka izy satria nahoana satria ndrasy loha vedety inarovana vehivavy raha ohatra lehilahy ivadika vehivavy mety possible ihany hoe tapahana mahalehilahy zany dia misy chirurgie dia mitindrina hormone dia lasa maniry nono ohatra possible ihany amin'ilay fombafomba anao zany artificiel atao zany fa vehivavy mivadika lehilahy zany impossible zany ozy izy hoe ny fomba ahafahako ivadika lehilahy ny akaikikaiky kokoa dia les réincarnation ary eo zany natonga anazy nandeha nanao an'ilay rituel hoe andeha hamono tena dia ivadika lehilahy rehefa maty rehefa avy eo zany misy réincarnation zany dia zay ny teneniko anareo hoe ahoana no nahatonga anazy nieritreritra an'izany kolotsaina malagasy hoe misy an'izany tsisy an'izany amin'ny kolotsaina malagasy kolotsaina occidental tsisy an'izany tsiny ao anatin'le izy averiko izy ny kolotsaina malagasy tsisy réincarnation zany kolotsaina occidental tsisy réincarnation zany kolotsaina oriental ny misy an'izany hoe réincarnation zany ary avaiza zany le kolotsaina oriental tany amin'ny manga za tsy miteny hoe manga rehetrarehetra dia ratsy zany kosa aloha malhonnêteté zany fa misy kolotsaina tamin'ny manga tamin'ny K-pop napiditra an'izany réincarnation zany ary nampianatra mihitsy hoe zao le rituel ataonao manao akanjo fotsy mamono tena mieno an'tirity dia ho faty ianao fa isy réincarné ianao dia zay ny tena hoe le zavatra niditra tao anaty le zavatra niditra tao anaty le zavatra niditra tao anaty natonga le tragédie fa tsy tena izay ka araka ny teneniko teo dia tsy aretina ny LGBT ary la influence resanao dia tsy mandaitra hoe lasa LGBT ho azy ianao moa zany miresaka an'le hoe ratsy le K-pop sy ny sisy azadina izy izy ianao hoe mitondra mauvaise influence fa misy influence amin'ireny tao anatin'ilay narovana dia nisy an'ilay Death Note lay film Death Note dia tsisy resaka réincarnation na nkely ary fa kosa misy réseau social anankiray izay antsoina hoe TikTok izay manao polarisation zany hoe ity zany misy angano anankiray ny Death Note satria ny film rehetra moa dia angano imagination ohatran'ilay inonareo ihany dia ity zany le angano dia misy mamorona angano eo ambonin'ilay angano ohatrany hoe farana le épisode tapitra le film dia malahelo le mpakafy dia tohizany le izy dia nitohizany le mpakafy le izy hoe andoranga atao an'izao dia nanjaka tao amin'ny TikTok ilay théorie anankiray zay imagination ihany koa hoe rehefa mamono tena zany hoe ao anatin'ilay Death Note zany hoe ao anatin'ilay Death Note aloha le film dia hoe soratanao anatin'ilay kahie ny anaran'ilay olona dia maty ilay olona zay ohatra zany hoe misy olona tsy tiako
ka atsika koa ne manana ny karazana mosavytsika fomba ny zareo le izy tsy afaka netsika tsy afaka nenjy za tsy miteny hoe tsara za tsy miteny hoe tsara manazava fotsiny ratsy le difinao zany tsy fantatro ny kolotsaina zareo kolotsainatsika koa zao ratsy le resaka mosavy ratsy koa ny resaka ratsy koa ny resaka mosavy ratsy koa ny resaka voadoa fa ny voadoa zao manana ny ianao koa zany miteny hoe ianao zany tsy afaka miteny objectivement hoe ratsy le difinao enao manao argument tena efa antaniko vatsika ohatra mijery an'iny tsika ohatra mijery film tsika mijery film horreur tsika misy jugement ve ao anatin'izany hoe tsara ty na ratsy ty fa andeha ataoko le izy rehefa avy ohatra interdit ny Russie interdit ny Chine satria tena nisy tanora ny exécuté an'le izy dia tena nisy maty mihitsy satria misy fanahy fahafatesana mbola resatsika am'le pays hafa zay le azavako anao hoe ao anatin'olona matika fe le izy fa tsy hoe théorie tsy ombonana hevitra dia ny hoe c'est pas un mode d'emploi tsy mode d'emploi les boky fa misy mode d'emploi anaty le boky zao ny ataonao dia maty le olona anao afaka mandana misy an'le soratra imagination ohatran'ny hoe boky angantsika malagasy zay be dia be ihany koa ka ao anatin'ny ve misy ianao tsy mihina hoe fampisaviana tena mamono ao anatin'ny boky angantsika koa misy resaka hoe fampisaviana fa misy manao ve misy koa ngia am'izao fotoana izao misy tsy hanonona titrana série moa zany tsy série izy fa novelasy le izy ao anatin'ny reny nge am'izao fotoana izao ary malagasy mamokatra anazy amin'ny teny malagasy le izy be mpanaraka be mode d'emploi avy ny ilazana reny fa dia tena nisy be mpanaraka be miverina foana le fanontaniako hoe mpametraka an'le capacité hoe tsara ve ty sa ratsy ty an'le fijerena an'le film sy fahafantaranao n'le fanaratsika tsy mana capacité iteny hoe ty tsara ty ratsy dia en danger izy avelatsika ny izy aloha tsy tonga dia tokony iteny hoe ty ratsy ty tsara zay zavatra zay mieritreritra aloha vao miteny kosa e aiza koa ianao dia tonga dia ka zay le endoctrinement fa ny zanakao ve ny zanakao ny resako avelanao ve ny zanakao ilalao ny difinao teo ny zanakao samtaona le izy zanakao ohatra hoe 5 taona 10 taona avelanao ve oa aoka aloha fa misy zavatra anankiray tokony tsy piaza za mino fa tsy avelanao alao iteny eo amin'le zavatra anankiray lehibe aloha dia tokony apetraka dem-boalohany misaraka tompoka ny resaka imagination sy ny resaka fiainana tena izy raha tsy zantsika nanao drakisana daholo teny amin'ny tanàna teny hoe zay koa zany isotisoty ohatry ny saka satria mahay kongo fo dia nijeren'le film dia mahay be dia be ny resaka hoe na amin'ireny katitra reny arany nisy fotoana ny TV plus zany nanaraka mihitsy mbola kely tsy tao anatin'ny taonana mijery katitra ny WWE misy soratra ngeda be hoe ne faites pas ça chez vous zay zavatra zay dia fampitandremana irery ihany hoe tsy ity zavatra ity tokony anjaran'ny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanany hoe ity fiainana tena izy ity angano dia eo no mampatsy d'accord antsika fondamentalement satria ianao tonga ny ianao zany dia ianao zany tsy mampiasa n'ilay imperméable na angano tsy ampianarinao ve zany le zaza hoe ity zavatra ity angano dia mametsiny ho azy an'le angazo mametsiny ho azy an'le angano ametsiny koa ve ianao ny angano ny hoe trimy be sy iza koa zany nomenao tsiny satria misy zavatra tsy mifanaraka amin'ilay hevitrao any anatiny dia ianao le manao raccourci facile amin'le izy ohatry ny hoe tonga zany dia aminah aloha zany mialatsiny aminao fa ny tsy fahalalana dia miteraka foana hoe finoana foana zany lasa mandeha meloha le finoanao enao tsy resaka resatsika teo dia zao ty misy zavatra anankiray mampianatra anao amin'ny savy mampianatra anao hoe sorata ato anatin'ny ty bokely ty zay tianao zay mihitsy izy réalité oa zany zavatra resafy zany réalité zany ka tsy ampenarinao zany le zaza le ray aman-dreny tsy nalala hoe misy an'izao zavatra zao ke nataon'le zaza atao ka zay le mila le hoe fiainona ary tsy anjaratsika no miteny hoe ty ratsy ty tsara fa misy eo amin'le izy hoe ty moins de 12 ans ty moins de 16 ans ndray aman-dreny tompona ndraikitra hoe go dia mijery mamela zany ianao le fahafatesana influencer ny zanakao ny dikan'izany fa ianareo koa ny mamela ny fahafatesanaavelanao influencer zanakao mahatsara ny fahafatesana hoe aoriana ny fahafatesana koa voa tsara ny tsisy idirany zany zany ka andasolotsika azadira aloha le fotoana réalité dia dia arahako any ianao
tonga de réalité ho le satsika enao manao amalgame de mety miray minitsy aloha ny aitety eny miray minitsy avelantsika marina tapitra ny felana teo tiako tenenanao hoe le difnote tsisy resaka famonotena fa tao amin'ny tiktok zay réseau social izay addictif ho eo teo ary ny resaka ho an'le problème na usage n'ilay réseaux sociaux izay tokony narandray aman-dreny maso satria anatin'ireny tiktok ireny dia addictif le miscroll loatra zao dia tany nahitany an'iny zavatra izay extrapolation an'ilay angano izay tsy tompon'le nanao an'le difnote mihitsy nanao an'le izy anjaran'le ray aman-dreny déjà ny erreur voalohany indrindra ilay nanome smartphone n'ilay zaza 13 taona raha ny tena tokony ho izy 15 taona ny zaza vao omena téléphone nresaka ianao tao nanao falsy équivalence ianao tamin'ny Macron ny adalan'ny Macron rery any ve nanaovanao généralisation any rehetrarehetra hoe misy lobby ny LGBT tsy ny fahitanao LGBT amin'ny télé no ampivadika anao fa raha izay ny eritreritro sy finoanao dia manontany ianao tena fa ngao dia orientation anao mihitsy ilay izy ary ny LGBT dia tsy influence ary tsy safidy fa état io ilay chirurgie resahanao eo ianao le manafangaro be mélangenao daholo le izy ny resaka chirurgie zavatra hafa mihitsy ny zavatra iny ny resaka inona any ianao ny afaka miresaka an'ilay hoe psychologie satria misy psychologie tokony hijanona hoe za vehivavy na teo lehilahy aza dia tsy ametaveta ny vatako amin'ny resaka fandididiana mihitsy za satria tsy mahasalama zany ary mety tsy ampilamy saiko ankoa na mety ampilamy saiko fa tsy ho tonga any fa eo amin'ilay resaka le enao manao faux amalgame amin'ilay hoe lay difnote ratsy ny fomba ny hafa ratsy tsika koa manana fomba amin'ny resaka mosavy fa tsy afaka ifampitsara fomba isika amin'ny any ivelany ny fantaniana tiako apetraka amin'ny antsoa indray satria kotsika ny temps de parole mba tsy hoaty ny foana le fantaniana napetraka teo manko hoe any amin'le izy mihitsy hoe misy zay kolotsaina zany fametrahana hoe manavaka hoe ohatra hoe famonoana olona ratsy sa tsara ao anatin'le kolotsaina misy fe zay influence izay ao anatin'iny afahana amin'ny tsara manko rehefa avy eo hoe rehefa miresaka hoe aza mamono olona kosa dia iraisan'ny rehetra amin'izany hoe ratsy zany ratsy aloha mamono ainy zay aloha voalohany verenako aloha le teny teo hoe imagination iny fa tsy réalité zay aloha ny voalohany avy eo moa zany za aloha zany vetivetiky fotsiny aloha te antany anao aloha za hoe mijery an'le manga ve ianao sa tsy manga zany nge bidibi mijery an'le defnote fe ianao sa tsy aloha atao mazava tena hoe mijery tsy miditra ao anatin'ny zavatra dia iverina kely non tsy matahotra fa ny anahy filtreko ny zavatra jery hotoizako le izy teo iny zao iny manokana dia miresaka mihitsy miresaka fahafatesana izy miresaka hoe olona ho vonoina izy fa ina nefa iza le olona vonoina amin'le izy mitaky atsika izy anao remise en question ny amin'ireny olona manao ratsy manao elika be vava nefa tsy mivonoina tsy nisaziana fa mirenireny eny fotsiny be dia be ny trangam-piarahamonina ahitana zany be dia be ny trangam-piarahamonina ahitantsika olona reny zao nisy olona nisy taona nidorana velona natao fitsaram-bahoaka tovy amin'izay ne io defnote io hoe ty olona ty nanao an'izao adalan'izao nanao an'izao dia efa maninona ny tsisy manenjika izy ka noho izany zany anoratra ny anarany ato dia amin'izay afaka gejana-karay aloha ny fiarahamonina zay ne ny concept an'le izy vetivetika aloha hitako fa tsy dia tena zay le izy zay le tantaraka na teoriana le izy voalohany izy ohatrany hoe zitime ihany fa après le izy lasa addictif le namono olona zay le tantara ho izy izy ianao tantara le tantara fa zao le izy efa lasa famosavina mety ao le resaka hoe zana tsy andronao andrasako ve sa tsy andronao dia tsy andro kokoa tsy haiko fa le izy aloha zay le tantara aloha voalohany indrindra mitaky le izy anao remise en question amin'ny société amin'ireny resaka fitsaram-bahoaka ireny mihitsy ne io resaka io dia avy eo nefa zao ny resaka ianao interdian'ny Russie le izy inona ny antony tena nahatonga azy déjà aloha Russie tsy hoe pays ohatrantsika ny fonctionnement any izy manana ny anazy manokana izy
aloha tsy tena so mandiso fa ny tiako tenena hoe nen'ny Russie les distributeurs un problème tamin'ny manga fa tsy le manga en question tsy Death Note ihany ny interdit fa tena le olona mitaky ny manga tsy hoe mitaky moa zany fa mitondra ny manga ao Russie no tiany Russie ho foanana. Zay le izy misy source toizakany aloha ny anazy mpianatra ny torina tonga les interdit satria tena nisy influence tena nisy maty mihitsy raha manao recherche kely anao dia hitanao zay fa zay aloha ny anany mety misy an'izay le aspect zay hoe tsy tian'le russianina le resaka hoe distribution mangatany aminy fa nisy fitoriana tao nisy fitoriana resaka légal le izy dia aorianan'izay satria miresaka foana ihany tsika satria nisy ny fanirian'ilay ankizy moa zany hoe iova endrika amin'ny tsy fankasitrahany loatra ny tenany eo moa zany oui mal-être le izy dia problème na estime de soi dia eo any te hisaka satria ny teny izy teo hoe nampidirany taty aoriana le resaka LGBT ahoana zany Sodoma sy Gomorrhe reny ny teny an'izany ianao hoe taty aoriana le izy nampidirany nefa le izy zavatra efa nisy anao anatin'ny tantara malagasy nisy amin'ireo mpanjaka ireo no mety hoe nisy fotoana nyty lehilahy misy zany anaty tantara misy ny olona pelaka mialatsiny raha zay ny tenenako azy misy ny sarim-bavy teny ambany dia tamin'ny andro ny fahampanjaka zavatra misy zany dikan'izany tsy taty aoriana eo mihitsy le tiako hisarihana sainao hoe ny mahatonga anazy resahana amin'izao satria azontsika omena anarana amin'izay le izy azontsika nomena amin'izay le izy dia azontsika resahana le izy fa tamin'izany andro zany tsy mbola nisy anarana hoe LGBT tsy mbola nisy hoe stress chronique tsy mbola nisy hoe dépression ka zay nahatonga anazy tsy resahana fa mbola fady le izy hoe sarotra be ny resaka zany tsy fantatra koa hoe inona io fa zao ohatra ny dépression efa voafaritra hoe aretina avy amin'ny OMS ny namaritra an'izay dia azo atao tsara mihitsy ny mivoy an'le discussion mikasika an'le izy dia tahak'izay ny LGBT tahak'izay ny manga azo atao an'izay daholo efa nisy le izy hatramin'izay fa zao fotsiny le izy zay vao nome dia apporté ny tsombonako hevitra aminao Lanterika dia hoe ilay famoronana ary zay ny tena mahasaro-piaro ny amin'ny hoe misy famoronana asa ao anatin'ny tontolon'ny kolontsaina zany hoe famoronana zany ny Death Note na ny manga amin'ny akabeany dia mitovy amin'ireo angano zay foronina ary misy malagasy be dia be mamorona an'izay ka raha ohatra tsika androany hiteny hoe problème le Death Note fa alao tsy amidy alao aorina iny an-tsena sy ny sisa raha zany no ataotsika raha zany no ataotsika dia tsy hisy raha ohatra ka zany alao aloha faranako raha zay no ataotsika dia tsy hanana raha ny boky rehetra miresaka zavatra ratsy rehetra no raha ny boky rehetra raha ny boky rehetra miresaka zavatra ratsy no fohanantsika eto ambony ity tany ity dia ny biblioteka zany tsisy nininona tsony zany ana biblioteka any ary manidy manakatona ny sainy zany Lanterika zay koa nitoheriko hoe mila misokatra ny sain'ny olombelona amin'ny alalan'ny famakiana zavatra be dia be amin'ny na fijerena zavatra be dia be no ahafahan'ny sain'ny olombelona mivoatra ka raha ohatra ka iditsika le izy hoe reto ihany ny azo jerena reto ihany ny azo vakina reto ihany no azo hita dia simba ilay fiarahamonitsika amin'ny akabeany fa eo ny ombonako hevitra aminao sy ombonako hevitra mpiray ady hevitra amintsika androany dia ny hoe misy contrôle misy zavatra mila jerena ary zay ny antony reo boky reo miresaka boky pornografika ianao fa ny boky pornografika ny voalaza hoe ho an'ny olon-dehibe ka tsisy olona adala kosa raha ohatra ka hoe zazakely 10 taona dia amenao hoe ty vakio fa zay ny antom-pisin'ilay izy alao aloha faranako ny anazy satria ianao efa nanam-potoana lavabe naresahana teo fa zay ny teneniko hoe le famoronana alao kosa tsy vonony satria maty ny fanakanto maty ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny kolontsaina raha ohatra ka zay ny ataotsika ary
ny indostria ny famoronana sy ny indostria ny kolotsaina dia sehatra rengezabe eo amin'ny toe-karena afaka manampy firenena ray mivoatra ary zay mampivoatra ny Corée zay ny anisan'ny mampivoatra ny firenena hafa ny Aziany ny fandehanany famoronana kosa ny resantsika ka rehefa miteny ianao hoe ny Death Note tsy mety fa zao dia andikan'izay zany migénéraliser an'ilay raha nahita ianao tao aorinan'ny reny zavatra rehetra reny ny fanehoan-kevitry ny olona anaty Facebook any dia hoe ratsy mongafa mitondra devoly zay daholo zay ny raccourci nataony rehetra tanaty Facebook tany zany kosa be dia be tany amin'ny Facebook lanto dia amarana koa ny azafady mbola tsy vitany anahy tsy ianao ka ianao mety hoe tsy miteny fa ny Facebook rehetra dia nanao raccourci an'izay hoe ratsy ny manga rehetra ary rehefa miteny ianao ny olona hoe ny manga rehetra dia ny bande dessinée rehetra ndikan'izay eny ka zay ny hevitra nampitainy zay ny conviction ny manarak'izay dia ny hoe namaly ianao nantaniny entso ianao hoe nijery le Death Note ve dia ozy ianao hoe za tsy apiditra an'izany atao saiko mihitsy tsy nijery dia zay le heveriko fa erreur adsony zay satria fa zana ny analyse n'izy ozy ianao hoe tsy nijery ary zay ny teneniko hoe erreur ary zay koa ny teneniko amintsika ray aman-dreny hoe adsony zany hoe tsy hijery tsy avelako hijeran'io ny saiko satria mila fantarinao le izay ianao vavaka mianaliser tsy influencer an'le zaza le zava-misy fetra satria miteny exemple anankiray ohatra ny hoe mijery misy jeu amin'ny Roblox ohatra dia misy challenge maromaro ao anatin'izay dia tsy avelanao le rehefa ho avelanao izy ilalao izy dia mi-influencer an'le zaza foana le jeu ao anatiny fa raha miteny anao hoe non tsy manao an'io dia tsy anao tsony izy ka mila fantarinao aloha le izy mila mijery ianao mila milalao an'izy aleo mamantatra hoe atraizy ity zay ianao vavaka hiteny ary zay mamala le an'ny lanto teo hoe ahoana moa ny entenenanao hoe tsara ity na ratsy ity raha tsy andramanao fantarinao dia enao le ray aman-dreny zay efa vosaina ampitraikefa no mamantatra an'ilay izy resaka boky aloha resantsika resaka kolotsaina resantsika ka raha tsy mijery ianao raha tsy mamantatra ianao tsy afaka hiteny mihitsy ianao ka ahoana moa ny amantaranao raha tsy mijery le film ianao tsy ampy zay lanto zavatra anankiray problemako taminareo voalohany indrindra teo dia ozy izy nareo hoe tsy misy zavatra fondamentalement ratsy azy fondamentalement tsara tao za tsy manaiky an'izany tsy akeko zany satria zao misy zavatra tena absolument tsy 100% fotsiny zava-misy eto ambony tany ny fahafatesana 100% ratsy ahoana moa ny zavatra mitondra fahafatesana 100% maty ianao tsy manatrika ratsy anankitelo miara-miteny daholo dia tsy afaka miteny mangina kely aloha nareo vetivety zao raha ohatra misy boky anankiray ka soratana misy mode d'emploi mihitsy le izy dia misy soratra hoe raha ohatra te hamono olona ianao dia zao ny atao zao ny atao amiko zany fondamentalement ratsy zany satria zany atao hoe famisaviana ny teny entsoa teo hoe miremettre no mifilaza anazy hoe lasa remise en question izy ianao le resaka hoe manao fitsaram-bahoaka par rapport amin'le Death Note zany hoe tianao tenenina dia zao hoe tsy mila fitsaram-bahoaka fa soraty anaty Death Note fotsiny dia vita fa zao le izy tanareo ny fondement aloha ny fondement ny atao hoe fitsarana dia misy hoe nameloko ary ny olona anankiray dia mbola afaka miaro teny izy eto zany le Death Note tonga dia mametraka hoe rehefa izany mijuge fa ratsy ny olona anankiray dia soratako aty izy tena tsy maintsy tapahako mihitsy tapahana mihitsy aloha aloha le Death Note dia zao tena manao raccourci be tena manao raccourci be loatra lanto aza tapahana aloha fa aloha ny anazava fametraka fanteny nijery lany sa tsy nijery lanto ike manazava mbola tsy any le izy fa anazava fotsiny tena manao raccourci be loatra kosa lanto manazava hevitra aloha ny anazava misy boky anankiray ka ny mode d'emploi satria zay le izy afaka mandany zava ianareo mode d'emploi le boky dia misy mihitsy le soratra maintimainty ohatra misy fond maintimainty misy soratra iny dia manazava tsara mihitsy raha tia hamonao an'le olona ianao dia zao no ataonao amiko zany zavatra zany zany atao hoe pratikana sorcellerie zany atao hoe pratikana famisaviana ary ho anazy zany raha vao famisaviana sorcellerie famonoana olona ratsy zany
raha ohatra ka ratsy le izy a tsy tokony hamparitaka raha ohatra ka ratsy le izy a tsy tokony hozaraina amin'ny ankizy raha ratsy le izy a tsy tokony amidy raha ratsy le izy a arovana mihitsy ny fiarahamonina tsy afaka ananakisi am'izany ianao zany mety teny io ne œuvre io ne fiction io ne zavatra imagination afaka miteny zany rehetrarehetra zany ianao fa misy zavatra tokoka eto amin'ity tany ity fondamentalement ratsy ohatran'izany ihany koa amiko le hoe LGBT ho anahy zany fondamentalement ratsy satria miala amin'ny ho anao africain ho anahy zany satria namorona Andriamanitra ny olombelona dia lasy vavy ny namoronany azy rehefa lahy ianao dia lahy ny namoronanao rehefa vavy ianao dia vavy ny namoronanao tsy andeha lavitra koa raha izy ianao ka izay ne tsy mihinan'Andriamanitra ny science amin'izao fotoana izao dia ataoko hoe à 99% ny probabilité ny science ny zavatra apetraky ny science zany dia 99% ny zavatra hita ny science dia misy Andriamanitra ary Andriamanitra namorona zao rehetra zao tsy hitantsika makany izy fa miteny fotsiny hoe misy zany zavatra tena ratsy ary le zavatra tena ratsy reny dia anjarantsika zay mpitaiza za mpampianatra tsika mpanao formation anjarantsika no migetehan'le tanora nge ny olana amin'izao fotoana zao hoe tsika aizy re tanora za tena miteny aminareo fa ny zavatra mitondra ny tanora amin'izao fotoana izao par rapport amin'ny zavatra mitondra ny tanora taminay mbola tanora ny zavatra mitondra ny tanora amin'izao fotoana izao tena mitondra ny fampitehana mitondra ny amin'ny zavatra ratsy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ny dessin animé nijerevanay tamin'izany Tom et Jerry Tom Sawyer zany ny zavatra nitaizanay ny zavatra mitaiza ny tanora amin'izao fotoana izao le zavatra le manga le tena misy resaka violence misy resaka pouvoir misy resaka sorcellerie dia andraso aloha misy karazany be ka raha ohatra zany ka ny environnement iainana amin'izao fotoana izao ny environnement iainana amin'izao fotoana izao tena faran'izay ratsy raha oharina amin'ny taloha dia eo le miverina amin'ilay zavatra nyteneniko teo ihany anjaranao ray aman-dreny anjaranay mpampianatra no miteny amin'ny mpianatra hoe ty ratsy anjaranay ray aman-dreny no miteny amin'ny zanakay hoe ty ratsy mety ozy ianao hoe avelorana isafidy non tsy avelako isafidy zany any zanaka fa teneniko izy ty tsy azonao jerena zany hoe tsy miteny mihitsy dia tena hovonoka izy na ohatrany raha ohatra nakapoky tsy an'le izy fa miteny tsy azonao jerena io fa zao nefa n'le izy ao amin'ny chambrany ao ianao nga malala ny zavatra ataony ao mety curieux izy fa anjarako iza miteny amin'ny tsy azonao atao io azonao tsara le nuance amin'le izy za zany tsy hoe andeha ho tapahako ny internet na andeha hoe soroko ny zao fa izy manana choix tsara izy ao anatin'ny fiainany ao fa za kosa ny hevitry tonga dia teneniko formellement tsy mahazo menao ny bilielisy itsony ianao tsy mahazo mijery n'ity zavatra ty itsony ianao zay zany le adidy le ray aman-dreny za tsy miteny mihitsy hoe manana choix ianao fa za tena miteny ratsy io ary zay ny ilayntsika amin'izao fotoana izao ny tena problème maranako azy marana ny anjarako ahoana madidijadona an'izany le izy nge le olona nge mbola afaka mijery fa iza tsy maintsy miteny hoe ratsy io tsy haiko le hitanareo nuance amin'izany nuance amin'izany dia ohatra na ray aman-dreny ohatra na mpampianatra izay miteny ampianatra hoe zao ny tsara zao ny ratsy fa après le olona afaka misafidy zay tiano safidiana zay zany mahatonga anaty tsy d'accord amin'le olona miteny hoe ianao rehefa miteny dia manao didijadona ny fiteniko ny mety ho didijadona ny fiteniko ny mety hoe manana approche hoe catégorique absolu fa le olona nge rehefa aveo tsy afaka hovozolako hoe le olona manana safidy foana rehefa aveo fa mbola kizy izy dia ianao no miteny zany hoe non tsy mahazo ny zanany zavy afaka iten'ny zanak'olona tsy afaka iten'ny zanak'olona fa afaka miteny amin'ny Facebook ihany hoe zao ny tsara zao ny ratsy fa ianao pino dia ny anahy zao hoe matoatsika tsy nataon'Andriamanitra hoe ray ny lohantsika dia olona vatana telopolo tapitrisa dia misy ny fahasamihafana ary zay fahasamihafana zay dia areny zay ary ao anatin'le fahasamihafana dia misy fahasamihafana ara kolotsaina zay tokony ajaina sy zava-dehibe ho an'ny fivoaran'ny fiarahamonina dia miteny ianao teo hoe ny kolotsaina aziatika oriental misy ny réincarnation fa ny atsika tsisy ozy ianao atsika koa ne manao ohatra ny resaka hoe tsika mino fa rehefa lasa ny razambe atsika nodimandry dia mbola eo izy mitahatsika miresaka manao malagasy mino an'izay any amin'ny faritra ny Sakalavan'ny Menabe dia mino fa reo ampanjaka rehetra nanjaka dia midina amina olona anankiray misy an'izay zay le atao hoe diversité culturelle zay za mivoy an'izay foana hoe ilainy zay satria areny zay ary mila trandrahana sy mila azo dia zay ny atao hoe dialogue interculturel mila manao an'izay tsika ny zanantsika mila be azy na anana an'izay
ouverture d'esprit zay fa tsy tonga dia hoe tsy mahazo dia tonga dia tsy mahazo zay mahatonga na nyteny teo hoe dijadony zay lanto fa anjarantsika avy eo no mampahafantatra ary alohan'ny ampahafantarana hoe ty ratsy ty tsara mila mamantatra alohantsika fa tsy tonga dia dogmatika be fotsiny ratsy io dia ratsy à 100%. Teny ratsy io ianao tsy hoe niteny ratsy fotsiny io e fa hazavainao zao maharatsy io antony maharatsy azy na tonga dia atomboko amin'ilay resaka ao anatin'ny baiboly misy resaka izay ao hoe jereo ny zavatra rehetra ty fotsiny ny alaiko tsy inganiko manokana mihitsy hoe jereo ny zavatra rehetra hoe izy ilay tomponareo dia fantaro ny zavatra rehetra ary tazominy tsara zany hoe fantaro koa zany ilay ratsy ataonao ahoana moa ny ady amin'ny fahavalony efa tsy hainao izy ataontsika ahoana ny ady tsy fahalalantsika hoe ny frantsakena na basiana tsy fahalalantsika ny herin'ny zareo no nampaharesy antsika dia amiko a tena hoe diso kajy ihany ianao manao hoe tsy mijery an'ilay zavatra ny zavatra toeriko izany fantariko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izay no namakiko ny testamenta voalohany sy ny testamenta vaovao tamin'ny teny anankiroa samihafa hoe inona marina ny tena tantara ity aiza daholo ilay evangelika caché namaky hatramin'ny farany namaky ny Torah namaky an'ilay Coran an'ilay dika teny moa izany fa misy miteny hoe tsy tena le amin'ny teny arabe fa le teny arabe mihitsy vakina dia niary efa zavatra toeriko hitako hoe tsy mety dia iny mihitsy any te afantatra hoe fa inona ary ty zavatra ty inona ny argument an'ireto olona reto mba hanoherako azy fa za tsy manaiky an'io zavatra teny an'io ohatra na tsy manaiky anao miteny ihany hoe tena fondamentalement ratsy tena hoe ianao zany tonga dia manao fijerin'izao tontolo izao hoe na mainty na fotsy binaire be le anao tena hoe tsy eritreretinao mihitsy hoe misy ny hafa misy ny argument hafa ny couleur nge misy samy hafa misy ny maitso misy ny mena misy ny mavo fa tsy maintsy sy fosy ihany misy ny arc-en-ciel ary ianao tonga dia mandafo za tsy jereva fa tsy noir et blanc tsy jereva tsy noir et blanc zany ianao fa le couleur hafa zany tsy jerenao ary eo ilay amerenako an'ilay teny ao anatin'ny bokinareo ihany hoe fantaro ny zavatra rehetra dia tazominy tsara ho anao fa ianao tsy manana ny fahefana anery hafa satria ny fahalalanao dia mijanona hatreo amin'ny fahalalan'ny hafa hatreo amin'ny fanombohan'ny ny hafa dia ho anay ilay tebotebokanao ohatrany hoe antsy atrebotrebonao aty aminay hoe ny LGBT ratsy ny LGBT io ny hoe tsy safidy anay io zavatra io tsy safidy io tsisy ny safidy zany ianao hoe ny safidy hoe io vadinao io no tianao androany ny safidy ianao tsy ny safidy ianao fa tapitapoka teo ianao dia lasa amoureux ianao taratara tamin'io ramatoa io ianao nefa be dia be ny ramatoa teo fa io ny tianao tsy ny safidy ianao mety mbola tsy amoureux nareo tsy tanareo na ny amoureux zany hoe ohatra anazy zao dia hoe amoureux dia amoureuse dia any amin'ilay olona le tsy tian'ilay ray aman-dreniko mihitsy ny nampaha-amoureuse ana fa raha ny sitrapoko tsy te hanoatra ny ray aman-dreniko hoe ilay olona tsy tiany no tiako fa zay le hoe fitiavana tsy safidy izy io fa tonga ho azy zay le efehana amoureux dia ohatr'izay ihany koa ny mahazo ny LGBT io tsy aretiny io tsy mifindra io tsy hoe za tena ianao hoe ndao ianao anao ge dia lasa ge ho azy eo ianao na ho resiko lahatra renao androany tsy hivadika ge ianao rehefa tsy ge ianao fa matoa ianao matahotra hoy aho dia averiko ihany fa mety ge ianao fa ianao tsy mahafantatra fa pitserinao ao ilay izy ohatran'ilay resako teo amin'ilay atody hoe pitserina mafy dia vaky any an-tananao na agoragoranao dia latsaka dia ohatr'izay fantaro ny zavatra rehetra dia ampianaro an'izay miresaka solution satria izany tena satria na ny ray aman-dreny raha amin'izao manontany teny hoe ohatrany ahoana 30 secondes juste fotsiny amalala hoe resaka gesy gay zao telopolo seconde dia efa olana avy eo ny resaka rasy ny sasany mainty ny sasany fotsy ny sasany mavo tsy safidinao zany tsy afaka fa ny ge tena safidinao ka ary possible raha le izy hoe nety nisy déficience mety hoe tsy fahampiana testostérone dia vavivavy kely le zazalahy fa afaka corrigena le izy manana choix zany ianao icorrigena le izy tena misy mihitsy amin'ny pharmacie anankiray eto Antananarivo non tsy chirurgie fa le izy tsondromina testostérone le zazalahy raha ohatra ka somary féministe tena misy mihitsy zany hoe scientifiquement zany afaka ovana le izy itodika ny vaholantsika satria izay koa no tena indraindray ny olona manoloana an'ilay cas satria entsoa efa niaina an'ilay dépression rehefa manomboka monsieur le izy ary inona ny tokony ho atao inona ihany koa solution voalohany indrindra aloha ny ilaina atao dia ny attentif tena hoe au maximum amin'ny ankizy za tsy miteny hoe ara maso ohatry ny omby izy fa
mila ianao attentif amin'ny signaux reny tany saiko tamin'ny voalohany teny, lasa nahikely tampoka izy, lasa tsy mivoaka mihitsy izy, mila manontany ianao hoe misy inona? Mifampiresaka. Le izy manko izao, iny manko tsy voateniko teo hoe indraindray le olona satria tellement izy tena hoe difitra, raha izay ny azoko ilazana azy, difitra le alahelo sy le fahaketrahana lalina, dia tsy afaka hiteny izy, tsy vitany akory miteny, ary raha hiteny izy mety mbola incompris izy amin'izay fotoana izay. Donc zany atsika manodidina no attentif amin'ireny olona ireny voalohany indrindra aloha amin'ny ohatry ny ahoana ny hoe nisy changement brutal be hoe zavatra tiany hatramin'izay dia tampoka io izy tsy mety manao an'io. Misy oui justement. Dia ankoatran'izay ngamba dia le nifampiresahana teo hoe tsara kokoa ny mifankafantatra, ny mahafantatra inona le zavatra mahaliana ny ankizy, inona le tiany zanakao, inona le mozika inoana, inona le série jereny, sady mba manamafy ny fifandraisana anie zany. Ary izay tamin'izany nanao nitsapa-hevitra talohan'ny niakatra teto dia tena izay ny angatahany tanora hoe mba fantaro hoe inona tianay, mba fantaro hoe inona le mahaliana anay, inona ny centre d'intérêt anay. Eo vao afaka hoe misy discussion afaka inga atomboka zany. Fa iny en tout cas hoe ianao miroso te hafantatra an'ilay izy, miresaka aminazy iny dia manamafy ny confiance entre anareo iny. Ka à ce moment-là izy raha tena mifampatoky nareo tsy mila hoe hidiny varavarana io chambre an'io amin'ny alina dia ao izy no manao ny ataony. Fa mila aloha ianao olon-dehibe, satria ianao aloha no tena ataontsika hoe capable sy plus mature émotionnellement parlant, ianao aloha no mi-instaurer an'izay confiance izay amin'ny zanakao. Fa raha ohatra ianao ka tonga dia iny dia nalainao le téléphone tsy fantatrao akoa hoe inona tokoa no nahatonga an'iny sy ny tariny. Iny tamin'ny fotoana iny ny refugeny. Tao izy sisa no naka niny saosana dopamine iny, satria mety hoe ao an-trano tena hoe tsy ahitana an'izany. Dia nosotominao dia ohatran'ireny olona mifoka moly dia nesaona tamin'ny daholo dia avy eo mangovogovotra sy ny tariny. Ny mikasika vetivetika aloha tsisy maharatsy ale izy fa izao te hiresaka le zavatra rehetrarehetra raha ohatra ka consomena be loatra dia néfaste ho an'ny vatana. Na fihinanana vary ary io na fisotroana rano ary io, raha misotro rano be loatra ianao dia simba avy eo ny ranao. Izany dia efa tsy tendraintsika avy eo hoe ratsy ny rano. Ny amaranako azy fotsiny mikasika izay dia io resaka confiance io zany io no instauré. Dia ny amin'ilay resaka dopamine satria miteraka manque le izy, ary io manque de dopamine io tena problème. Ny olona dépressif dia ilainy zareo ho entourena, ilainy izy tsy hoe izy malahelo dia avela eo, fa ezahana izy hoentina amina zavatra mahafalifaly. Fantatrao fa mahasoa, tsy any amin'ny toaka kosa aloha izy no taritiny, fa entiny izy tena hoe sarihana izy ezahana ny tombony izay dopamine izay. Ary ho an'ny zareo concerné manokana koa dia manentana mihitsy hoe atsoiny namana ho tonga ao an-trano dia mba miresaka. Raha ohatra ka hoe ianao ray aman-dreny dia hitanao malahelo ilay zanakao na tsisy antony fihino izy, misy sérotonine mivoaka amin'iny, tsapany hoe hay tiana ilay ray aman-dreniko, ary zava-dehibe aminazy izay. Resaka solution ny anankiray dia ny hoe izay hoe fantaro, mila mamantatra tsika fa tsy afaka tonga dia mandeha lalan-tsaina tokana fotsiny. Le pensée unique zany tena tsy mety satria andrava ny fiarahamonina, animba ny fiarahamonitsika izay. Za tsy ho moralisateur ao amin'ny ray aman-dreny hoe izao no tokony ataonareo, izao tokony ataonareo, fa izay hoe mila mamantatra izay zava-dehibe. Ny anao ozy teo hatrany am-piandohana teneniko hoe io atodohantsika io rehefa tsy ampy information dia lasa manao raccourci, ary izay no anoherako ny tenen'ny Lanto Erika foana, satria
misy zavatra tena raccourci loatra indraindray ataontsika amin'ny adi-hevitra izay misy. Resaka kolontsaina resantsika androany dia izay nitrangan'ilay izy fa amina adi-hevitra maro samihafa ny fiarahamonintsika dia lasa manana an'izay tendance zay tsika hoe manao raccourci fotsiny hoe izay ny fahazoantsika anazy tonga dia jonjorombona hoe tonga dia volo ny manga dia tonga dia point barre tsisy akoatran'izay tsy manaiky an'izay tsy manaiky an'izay satria raha miresaka devoly ianao dia ho anahy zany mbola question subjective be mbola adi-hevitra hafa azo anaovana tondresaka izay fa ho anahy dia ny manga dia œuvre culturelle vokatry ny famokarany sain'ny olombelona dia akoatran'izay za niteny teo hoe za tsy miteny hoe tsara daholo ny zavatra rehetra na ratsy daholo ny zavatra rehetra fa fataro araka ny teny misy tsara dia misy ratsy anjara ny ratsy aminao tsy ratsy amiko ny tsara aminao tsy tsara amiko matoantsika tsy nataon'Andriamanitra hoe nitambatra ny lohantsika sy ianao dia nivatantsika misaraka tsy mitovy zany zay ary zay le fahasamihafana dia te hiverina izay niverenako any amin'ilay ozy aho teo hoe fanaovana fanabeazana raha tsy fantatro hoe ty tsara ty ratsy ka izay ny teneniko anao eo hatramboalohany hoe fataro mindany aloha mijery definao dia fataronao ty tsara ty ratsy zay le olany hoe tsy misy zavatra ny tsara aminao tsy tsara amiko fa za zao niaina ny kolotsaina japonais dia mahafantatra mety tsara ho anahy zao zay fa tsy mety tsy tsara ho anao ary zay no antom-pisiny ny adi-hevitra tahaka zao dia aza manao raccourci ho afa hiverina amin'ny fanontaniany Tsibela hoe zay mahatonga na niteny hatrany am-piandohana ary hatramin'ny efa taona maromaro aho zay hoe andao le retsy ampidirina amin'ny fandaharam-pampianarana any an-tsekoly manomboka any amin'ny collège 12 ans, 13 ans, ny fianarana ny fanjifana n'ireo vokatra ireo. Fa na ny vaovao voakantsika amin'ny tele amin'ny alina rania, misy tsara, misy ratsy, fa tsy za, tsy nareo. Tsy za, tsy nareo no miteny hoe tsara io na ratsy io, fa aleo ny olona tsirairay no andinika sa makafakaka tsara sa ratsy io. Aleo ny tanora, aleo ny ankizy no andinika sa makafaka hoe tsara io sa ratsy io. Fa anjarako no migidehan'ny olona hoe gidehan'ny ankizy sy ny tanora hoe zao ny fomba fandinihana, reto avy ny élément na reto avy ny facteur mila jerena milohany andraisana fanapahan-kevitra. Fa matoantsika nataon'Andriamanitra manana saina mitokana tsirairay avy dia nomeny fahalalantsika andinika sa makafaka. Zany naturel zany hoe andinika sy makafaka zany matoantsika manana saina mitokana dia izay mahatonga anao hoe io saina io saintsika io ohatran'ny muscle koa io mila ampikotranina ka raha tsy any amin'ny 12-13 ans dia efa ampikotranina tsikelikely andinika ny tsara sy ny ratsy dia rehefa tonga lehibe izy dia sahirana ary tsy magaga ny firenentsika raha sahirana rehefa tonga ny fifidianana dia ifidy aniza sahirana satria tsy nanana an'izay discernement zay. Andihana kely anao ary aman-dreny misy tenin'ny baiboly ihany hitondrako azy hoe le fatarony zavatra rehetra eo ihany fa hoe zaro amin'ny lalana tokony ho izy ny zaza dia fanakaiky amin'izay resaka fetra izay hoe zaro amin'ny lalana tokony ho izy ny zaza ny fandraisako azy no resako anao dia ny zavatra tsapa aloha izay moa zany tsy ela akory izay tao anatin'ny mahazazanay dia membe folo taona lasa mbola ozy izy ihany ray aman-dreninay hoe zaza zay dia izay zavatra izay ny ray aman-dreny malagasy dia manana karazana ohatrany hoe rapport dominateur zany hoe misy rapport toxique ataon'ny ray aman-dreny tsy ny ray aman-dreny rery ihany fa ny fiarahamonina ihany koa dia miombona tanteraka amin'ilay fampidirana azy any amin'ny fampianarana tsy ny resaka numerika ihany no tokony ampidirina any satria ilay resaka fampiasana numerika hoy aho dia ny resaka teo fa tsy namaly mihitsy anao amin'ilay resaka hoe TikTok influence mauvaise influence ilay algorithme capitalisme n'ilay numerika tsy namaly ianao nantany koa ilay resaka hoe ahoana ny position anao par rapport amin'io drogue io satria drogue mihitsy ilay scroll amin'ny numerika tsy namaly ihany koa ianao fa manantena fa hamaly ianao dia ireny zavatra ireny akoatra n'ilay fampianarana amin'ny fampiasana anazy any ampianarana zany hoe ampianarana ilay hoe fatarony zavatra rehetra tazominy tsara
dia mila ihany koa ny appui psychologique satria tsy ho vita ny vavaka irery ihany ny resaka problème psychologique sy mental ianareo afaka iteninareo hoe vitanay rehetrarehetra io vitanay daholo io izy nareo satria devoly fa tsy ny rehetrarehetra miombona amin'izay ary zay le tokony anajana ny hafa hoe fahalalanao jany eo fanomboany ny hafa dia alao hafa hitady solution scientifique raha tsy resy lahatra izy amin'le épicerie n'ilay finoanareo ohatrana manokana zao tsy resy lahatra mihitsy raha ohatra ka hoe dépressive ary tsy mahamenatra ny dépression Abraham tsy mahamenatra mihitsy ny marary aretiny izy io ny aretina tsy natao hoe menatra ve ianao satria dépressif tsy mahamenatra zany zato tao anatin'iny grève iny depuis naresy isika moa zany hoe naresy depuis 11 octobre karazana dépression long terme nahazo anazy satria ohatrany hoe naresy nefa ohatrany zavatra hafa le izy dia ditra tao anaty dépression mihitsy tao anatin'le izy hoe fa ahoana ary zany verimena ve reto olona anay inona ihany ary ty zavatra hafa nytenenina dia tafiditra tao anatin'le dépression voangana kely any afaka tao anatiny tsy afaka hiteny akory raha hoe ray vonana fa mbola latsaka no nahafahako tao anatin'le izy ary aretiny io tsy ny zaza rehery ny voany io misy symptôme io zavatra io ary misy scientifique mitsabo anazy eny tsabo tena tsy maintsy nitsabo tena satria za moa zany tsy miombona amin'le épicerie le alana devoly dia tsy maintsy hoe amiditra any amin'ny épicerie scientifique hoe inona ny vahaolan'ny scientifique zay ny resahako an'le hoe akoatra n'le éducation numérique dia mila ihany koa manomboka any amin'ny collège mihitsy arany dia appui psychologique satria ny ray aman-dreny rehetra tsy voatery informé amin'ny drogue numérique io izay misy an'le fitadiavam-bola ao anatiny hoe ahoana ny tazomana nyity olona ity eran-dreny eto alohan'ny écran dia zay mampatonga manebokeboka mafy an'le hoe ahoana moa ianao zany ao anatin'ny sehatry ny média ve dia tsy conscientiser ve ianao amin'ny dépendance an'ny écran ny dépendance madrogue anazy sy ny karazana ohatrany hoe fampisaviana ny atodo an'ny olombelona mihitsy satria 5 taona ny atodo an'ny olombelona en moyenne vao tena azo lazaina hoe vita ny zazalatsaka ny 5 taona zany dia influençable kokoa noho ny olon-dehibe ary ilay resaka LGBT resahanao zay tsy influence mihitsy fa etala izy ary tsy safidy dia iny zavatra iny zany ahoana no fomba accepter na iandikanao mety tsy miombona ianao ao anatin'le izy fa kosa zoanay ny fanajana izay tsy afaka mihitsy zay hoe hodakanareo any amin'ny ranomasimbe indiana ve sa hoarinareo any amin'ny canal de Mozambique contre ny droits humains angamba zany tsy afaka mihitsy anareo hoe hovonoana daholo ny any Sénégal contre ny droits humains zany ary ny communauté LGBT dia mandray anjara ao anatin'ny fiarahamonina tsy afaka ho ahilika ao mihitsy za ary mahita hoe ny communauté LGBT dia miezaka fa zay izy miezaka izay tsy hoe influencer anao fa eo ihany le mamerina le hoe matoa ianao matahotra dia mety efa etahanao le izy misy karazana ankizy ihany koa ny introvertir zareo hoe tsy voatery ifampiresaka amin'ny ankizy ary nanam-pianarana izy dia hitanao hoe miatakataka amin'ny olona rehetrarehetra dia manomboka eo izy no hitady an'le refuge amin'izay izy amin'izay fotoana izay hoe aiza ary zany mitadiavako refuge mety hoe any anatina frigo dia misakafo dia mety hoe any anatina muzika dia misy koa ny muzika koa iny ao anatina art rock koa misy ny death metal ohatra tsy ny death moderne no resahantsika ao anatin'ireny ao na resaka fahafatesana dao moa zany rehetrarehetra zany ao indray mety mahakasika an'ireny reny ankizy ireny satria ireny tsy voatery firesaka aminao mazava satria andraikitry ny rehetrarehetra ihany koa ny fitaizahana sy fifampiresahana ao anatin'ny iveran-kely amin'ny solution noho ny vetivety dia sa mamaly an'izay za aloha zany tsy teresaka ny LGBT satria za hitako hoe fandarana anankiray manontolo mihitsy iny ilaina manao fandarana anankiray mivan'izaytsika dia efan'isy teto fa atao fandarana ray manontolo mihitsy iny felana fa na izany ary asikely folo seconde ihany ianao ny teny hoe etaly izy misy zatra maromaro mahatonga an'io zany anankiray mety hoe tena eta resaka hoe misy problème hormonal ilay izy fa ny zara teneniko fotsiny dia izao azo ahitsy io na ianao amin'izao fotoana izao ianao zany tena fa miafirme mihitsy hoe za zao LGBT azo ahitsy io mbola afaka miverina straight tsara ianao fa tsy voatery hijanona ohatra zao fotsiny faharoa amin'izay iresaka an'le verina kely amin'le resaka mental spirituel teo le zany réalité tsy azontsika hodina fana le izy manko tsika ohatrany teteny asa-pidirana an'izany mihitsy ny kolotsaina andao ataontsika resaka pro scientifique fotsiny ty zavatra ty fa zay tompoko nahita tamin'ny maso nay mihitsy
fa tena misy zany démon zany tena misy zany possession zany nareo mety mbola tsy nahita fa za efa nahita olona tsy tompony tena vehivavy kely tsy mivolo taona vehivavy kely angamba 18 ans teo izy dia nandeha tany amin'ireny dadilahy reny izy dia isaky ny ariva amin'izay izy vao tsy tompony tena ntsony fa mirifatra tsy tananao tena hoe tsy tana isakariva ary na olona firy ary mitazona tsy mahatazona anazy za mihitsy nanao délivrance anazy nandroka démony zao izy zao sitrana somaanao zany pasteur indray tsy maninona nataony hoe pasteur ary fa tsy zavatra tsara be zany pasteur zany dia za mihitsy nanao délivrance anazy dia tena sitrana izy ka raha ianao zany miteny amiko hoe tsy misy zany démony zany dia ohatran'ny olona miteny amiko hoe tsy misy zany France tsy misy zany Tour Eiffel zany nefa za rehefa tany amin'ny Tour Eiffel réalité efa hitanay zany ka ny solution amin'ilay izy dia mila considérena daholo ny solution rehetrarehetra ianao zany tsy miteny fotsiny hoe psychiatre ihany na psychologue ihany fa mila jerena hoa dimension spirituelle io fa ny problème kely voavahan'ny psychologue voavahan'ny psychiatre amena tsy haiko antidépresseur tsy haiko entourena le olona atao daholo zay zavatra rehetra fa tsy maintsy miaikytsika hoe ohatrany ka narovana misy zavatra tsy voavahanao zany zany mahita hoe tena tsirarany mihitsy zavatra tsirarany mihitsy nataontsika tamin'ireny ray aman-dreny reny eritrerety aho amin'ny Facebook tena le ray aman-dreny nakuzena zany hoe atramina hoe misy zatra maizina mihitsy eo fa ary za nisy zatra nafenina mihitsy tao nisan'izao nisan'izao tsy nisy tsony zany le mba hoe compassion hoe reto ray aman-dreny reto zanany telo amby folo taona innocente kely compassion an'le akizy ve tamin'ny gasolo le akizy miresaka anazy ne le akizy aloha efa maty fandraso aloha fa ay efa maty anazava hoe tsy kotina tsony zavatra ny aina anazava hoe ozy izy hoe le compassion tany an'le ray aman-dreny tsy nikoty tsony fa vonteny zareo hoe tany amin'le mangano source dia tonga dia nitrotra daholo amin'izay ny olona hoe tena amotika ny commerce anay ty amotika ny kolotsaina anay ty dia tonga dia le ray aman-dreny nohona sitsika kanefany ireo ray aman-dreny reo za tena asure hoe tena tiany zanany zareo karakara ny zanany zareo mety hoe nisy attention tsy ampy tao fa zany teny anareo fa tena zavatra tsy zakany saitsika ny tao ambadika tao tiako tena hoe tsy mana solution le zavatra tao ambadika taotsika ary le zaza tena nanafina tanteraka mihitsy satria efa nisy zavatra niditra tao ny solution zany dia zao tsotra be ny aho hoe aza vela isy source mihitsy hiditra ao atokantranonao source ratsy aza vela isy source ratsy mihitsy hiditra ao anatinao aza vela isy source ratsy mihitsy hitoetra ao anatinao misy ten'andriamanitra zao amin'ny fisanana 4:27 dia misy amin'ny tenin'ny frantsay izy hoe ne donnez pas accès au diable amin'ny teny gasy izy aza mame fitoerana ho an'ny devoly amin'ny teny ekrisy don't give the devil a foothold aza vaiko aminareo le izy hoe ny voalohany zany devoly dia miditra izy satria nisy accès tao avy eo izy nakatoerana satria navelanao akatoerana avy eo izy misimplanté foothold le misimplanté raha voavelanao amikotra izy zany dia izy rehefa mamikotra ao dia anapotika amin'izay izy ary andraso loha valiko le izy andraso loha tohizako le izy ozy izy hoe ny devoly zany Jean 10:10 tsy tonga raha tsy angalatra amono andrikana ka raha velanao hiditra io raha velanao miditra io tsy maintsy manapotika ho antsika ray aman-dreny tena misadrese amin'ny ray aman-dreny mihitsy hoe aza sangisanginy zany resaka hoe misy ressource tena ratsy zany fa ianao zany mila manidy varavarana zay tsy madakoro ana amin'ny namana fihitra ato hoe avelony akizy anana safidy fa ny demony tena réel zareo ary ny demony mipita amin'ny alalany zavatra hita masonao ny alalany zavatra renesy ny sofinao amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny manga amin'ny alalan'ny film ka raha ohatra le izy ka velanao hiditra dia aza gagy ianao rehefa aveo fa ny zanakao lasa drogué ny zanakao lasa misotro toka ny zanakao lasa addictif amina pornographie na lasa addictif amina manga na ohatrohatr'izany dia aveo tsy fantatrao tsiny hoe ty ve le zanako innocent kely taloha zay ke le problème jerevanao zany lasa tena ny se transformé mihitsy narovana lasa teo lehilahy lasa jusqu'au point hoe namony teny izy fa soa ihany fa ny tantara ndray aman-dreny hoe mbola nana 3 heures teo izy alohan'ny nafatesany afaka mibebaka izy dia teo izy voatra ny verina ny sainy teo izy vo tonga saina hoe fa inona nataoko marary be daholo ny tenako dia teo izy vao mibebaka zany hoe voavonjy izy zany fa tsy voatery ohatrany nanana chance ohatray daholo ny olona mamony tena fa misotra an'Andriamanitra zany fa naharovan'Andriamanitra izy raha van'ny 4e étage zany tokony tonga dia
morsolona koa ka oza hoe aokotsika tsy sangisangy amin'ireny resaka ressource reny fa mahafaty reny. Mahafinaritra anao hoe mirejoindre l'Antoerika farany amin'ny resakay telo menatao hoe tsy antony tokana. Zay aloha anankiray fa misy antony maromaro scientifique, spirituel sy ny sisa dia zay le lazaiko hoe diversité. Fa ny faharoa resahana teo hoe ny mahatonga ny olona tsotra dia ny hoe ny nanatondrona antony anankiray hoe ity manga ty dia mitondra devoly le zay hoe antony zay le lazaiko hatramin'ny voalohany hoe ka zay fanondrona anankiray zay no lasa problématique ao anatin'ilay izy. Za aloha tsy miombon-kevitra amin'ny olona zay hoe nandrabaravo ny ray aman-dreny sisy fa na ianao fa roa sekondra fotsiny abravo roa sekondra fotsiny hoe fa na le zatra lazainao ary par rapport amin'izay hoe devoly sy ny sisa zay na ianao aza teo dia milaza hoe misy antony maromaro mitondra makany amin'izay, mety hoe misy amin'ny alalana zavatra maromaro koa no mety hidirana devoly fa tsy amin'ny alalana œuvre culturelle fotsiny ihany. Zay le message tena tiako ampiasaina hoe aza manao tokana fijery tokana hoe ity ihany no mitondra aretina rehetra misy virus spécifique mitondra azy fa tsy hoe ny aretina rehetra dia virus iray daholo mitondra azy. Mbola misy ray minitra Tomazatra dia mahafinaritra ny adihevitra satria resaka eto foana sady mahafinaritra ny iaditsika hevitra mikasika an'izay fa Tomazatra raha vontsika anatin'ny ray minitra ny afatra ampitainao amin'ny mpijery androany tombontsika atao amin'ny entso eny atoko voalohany indrindra aloha dia mankasitraka ny TV plus ny antso fa mahafinaritra be hoe nanome sehatra ny tanora nareo tamin'ity ary mahafinaritra satria zavatra mikasika ny tanora koa moa ilay izy. Raha iresaka santé mentale moa zany tsika tsy ny tanora ihany nefa ny concerné fa na ny olon-dehibe ihany koa ary. Dia manana hafatra aloha za ho an'ny tanora aloha voalohany indrindra dia ny hoe ny safidianany tsara ny contenu jereny ny antony ny contenu resahako eto le zavatra positif sy négatif tsy hoe tsara sy ratsy fa mba ezahana zany zavatra mahafinaritra mampitombo estime de soi zay ny tokony ilaitsika ho hita ny anatin'ireny réseau reny eny amin'ireny télé sy ny sisa reny. Raha zavatra positif no jerenao sy consomenao dia positif foana koa no azonao. Raha ohatra nefa ianao ka mahatsapa an'izay hoe manana an'izay fahaketrahan'izay ao anatinao manana an'izay raritsain'izay aza misalasala miresaka fa toy ny aretina rehetrarehetra io tsy tokony hisalasala mihitsy resaka an'izay. Ho an'ny ray aman-dreny dia miverina amin'ilay resahanay teo ihany hoe aloha hoe ezahana asiana le hoe fifankafantarana fantatrao ilay zanakao, fantatrao ny zavatra tiany, fantatrao koa ny zavatra alany, tsara ho fantatra izany. Dia ezahana hoe hipetraka izay confiance sy lien tena izy izay entre ny parents sy ny ankizy fa izay ny tena handrandray ny tanora amin'izao fotoana izao. Afarany dia mitodika manokana ho an'ny manam-pahefana sy ny ao amin'ny fitondrana ny mba faniriana ny ananana ataoko hoe structure mahakokoa ahafahan'ny olona mety manana reny détresse reny miresaka ary ihany koa hoe ny anenana ny source-na stress ho an'ny olona rehetrarehetra ny resahako eto fa tsy ny tanora ihany fa na io embouteillage isan'andro io ary miteraka stress aza ny stress zany dia impact any amin'ny santé mentale. Dia andrisihako zany ny hoe hijerena an'ireny satria nitahotra voaloha aloha raha izay olona nanontaniako rehetrarehetra dia ny mampatahotra dia ny ho avy. Mino fa tsy ny tanora ihany nefa matahotra fa na ray aman-dreny hoe anahoana ny ampitso samy manontany tena an'izay daholo. Misaotra toka. Misaotra amin'ny fanasana marina matahotra ny amin'ny hoavy isika ary izay ny antony anaovantsika adihevitra fifanankalozan-kevitra ny hoe atao ahoana ny fomba hitaizana ny zaza, atao ahoana ny fiatrehana ny hoavy na zanajany ao anatin'ny fandinihana an'izay hoavy izay dia za manindry foana ny amin'ny hoe ny fahalalahana. Ozy Jean-Jacques Rousseau hoe renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme. Tsika tamin'ny taona 1930 dia nisafidy ny hoe firenena anaja ny fahalalahana, ny demokrasia
Dikan'izany dia hoe ny fahalalahana misafidy, fahalalahana maneho hevitra, fahalalahana mandinika la liberté de penser dia ao anatin'izay fahalalan'izay zany dia ilaina koa ny accompagnement ary zay accompagnement zay dia hatramin'ny fotoana ela no mivoy an'izay hoe any anatina fitaizana amin'ny fahaizana manjifa ny zavatra vokariny ianao manjery amin'ny ankapobeny. Tamin'ny taona 2024 tsika nanasoany ny fifanarahana iraisam-pirenena ho amin'ny fanajana sy ny fiarovana ny fanehoana ny fahasamihafana ara-kultoraly na ny hoe diversité de l'expression culturelle. Manaja an'izay nanao sonian'izay tsika ndikan'izay dia manaiky ny firenena malagasy fa manaja ny fiparitahan'ny fahasamihafana ara-kultoraly rehetra zany dia zay no tsy anikeko zany amin'ny hoe ny fandrarana ny endrika isehoan'ny kolotsaina iray tamin'ity indray mandeha ity resaka boky no niteraka ady hevitra dia everiko fa mifanohitra amin'ireo lalan-tsainy ny fahalalahana na ny liberté ny fanohitra ihany koa amin'izay fifanarahana iraisam-pirenena izay ny soniavy Madagasikara izay. Ny fahalalahana dia mila encadrena ao an-trano any an-tsekoly eny anivo ny fiarahamonina ary sika rehetra dia manana anjara andraikitra amin'izany. Tsy mahatsara ny fiarahamonintsika ny pensée unique na ny saina tokana, lalan-tsaina tokana fa mila avelany rehetra hisokatra ny sainy dia ao anatin'izay no anaovana ilay encadrement. Mankasitraka. Anao ny teny faran'izany Ray aman-dreny voalohany indrindra aloha dia mankasitraka ny TV+ ary mankasitraka feno ny Ray aman-dreny narovana nametraka n'ilay débat teo amin'ny débat public. Alerta moa nataony Antsoavo ho an'ny Ray aman-dreny dia itodiako amin'ny Ray aman-dreny rehetra fa mafy be ny dia trehantsika Ray aman-dreny manoloana ny fivoarana nomerika. Izay efa niresahako teo ilay capitalisme sauvage ny algorithme na réseaux sociaux na vidéo amin'ny YouTube na amin'ny média dia mifameno ihany moa zany ilay solution antsika fa akoatran'izay dia miantso vody ihany koa amin'ny fanjakana satria tsy ho vitan'ny Ray aman-dreny irery no ihany zaza ao an-trano irery satria ny any ivelany ihany koa dia manana influence amin'ny zaza dia eo ny ilaina ny fanjakana anao ny encadrement amin'ny resaka lalàna momba ny accès amin'ny numérika ho an'ny zaza tsy ampy-taona lasaka ny 15 taona ary tokony ho fady ny zaza lasaka ny 3 taona izay tena danger mahatonga handicap mihitsy ny écran dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky an'io zavatra io mba tsy ho diso olana ho vahany isika dia ilay alerta izay manoloana ny drogue numérika izay tena hoe témoigner tanteraka ny Ray aman-dreny sy ny zaza ao anatin'ilay izy ka miantso vonjy na amin'ny Ray aman-dreny na amin'ny fanjakana amin'ny Ray aman-dreny dia tsotra ihany andao hieno andao ho souple isika hieno ny zaza ary mba ahafantatra n'ilay zaza hiezaka hidina amin'ny voan'ilay zaza mba hiditra ao anatin'ny mason'ilay zaza ohatrany ahoana ny fahitany an'ilay zavatra mba afaka hanoro azy mba ahaizany misafidy an'ilay tsara sy ny ratsy fa tsy hoe tonga dia omena valiny hoe tiany tsara na tiany ratsy fa mba ahaizany izy hisedra ny fiainana hoe itiany tsara itiany ratsy dia ndao omena fitaovana ny zaza manomboka amin'ny fiainoana azy zany ary ho atsahatra ihany koa ny parentalité toxique izay domination hoe tsy mahazo azavaina azy ilay antony hoe fa maninona inona no mety vokany ratsy eo amin'ny fiainany raha miditra amin'io zavatra io izy raha manao an'io zavatra tsy azo atao izy dia inona ny vokany ratsy farany mahakasika an'ilay LGBT tsy tokony ho eketsika mihitsy ny fandefasana ny image ninona mahakasika ny sexualité na hétérosexuel na homosexuel ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona tsy tokony ho hitan'ny zaza zany reny zavatra mahakasika ny sexualité reny satria mbola tsy taonany mihitsy zany fa 12 taona miakatra zay vao afaka tokony hijery zany zay mampatonga ilay izy hoe plus 18 mankasitraka zany dia resaka kely amin'ny tanora maranako azy le Ray aman-dreny hoe fandraisantsika teo foana dia le tanora indray no resahako hoe misy zavatra telo ny esprit metaky ny tanora amin'izao fotoana zao ny anankiray aloha zany esprit de mort l'esprit de mort io zany be dia be ny zavatra entiny io resaka suicide resaka avortement resaka meurtre resaka famosavina fa ny sujet-ntsika androany le hoe famonotena zany io zany esprit io fanahany fahafatesany no mitarika ny olona amonoteny io ary ny devoly limité any ny capacité-ny amono olona direct fa ny fomba tena ahafahany mamono olona dia miincité anazy amono tena fomba anankiray ny dépression
dia io zany mila hidivana mihitsy ny esprit de suicide io a misy foana ny olona afaka manampy anao misy foana ny olona afaka atononao tsy voatery ny ray aman-drenao raha tsy miheno anao izy a mety mpampianatra anao a ohatranay zao afaka atonona tsara raha misy olona manana olana ohatran'izany koa ohatra ny mpitondra fiangonana ny ray aman-dre zany afaka atonona foana fa tsy tokony amofo zay zany fomba hidivana amin'ny suicide faharoan'izay le esprit d'impudicité na fa na fijangajangana io koa zany miataky ny tanora be mihitsy io zatratra jerivanao dia makany daholo fa io tsy azo hidivana io fandosirana io tena andriamanitra zany tena hoe mandosira fijangajangana ny LGBT zany mila andosirana tsy voatohatra ao zany hoe rehefa mitaky ianao dia mila mandositra ianao zany farany a esprit de haine io koa zany tena mitaky be ny tanora amin'izao fotoan'izao ary ny tanora tena mora incité na ankahala tamin'ny oktobra tany zao tsika ny incité na ankahala ny fitondram-panjakana ty aloha dia tena nankahala tamin'ny fotsika rehetra mihitsy dia avy eo indray dia misy zavatra hafa indray a incité na ho ankahalantsika mora manipulenao zany zany tanora dia rehefa misy tendance zany a hoe isitona anao ankahala zavatra anankiray atonga anao tsy henontsony io sofinao io a tsy jeritry ny masonao io a dia mila tandremanao lesy dia ny tanora zany tiako tenenina hoe tandremo rehefa fanaty aloha fanahy ny fahafatesana fanahy ny fijangajangana fanahy ny fankalana fa mila misokatra tsara ary tsy misurestime ny tena ihany koa hoe za mafy be a za isafidy fa misy zavatra mila andosiranao a misy zavatra mila mety hoe divanao dia misaotra nareo nanasa makasitraka entina marana anazy sipilandremazava ny antony fandarana moa tsy nentina hitondrana hoe ohatran'izao ny fomba tokony hitaizanao ny zanakao a na tokony ohatran'izao no fomba hitondranao azy fa amin'ny fomba ny fiteny malagasy hoe mitera mba hahita tamin'izany fotoana izany satria amin'izao mbola valable foana moa izany a ny antony fandarana dia iresahana ny ireo zavatra mety anitikitika ny tanora ny ray aman-dreny ary ny tena atao hoe important angady dia ny fitaizana ihany koa dia tsy natokana ho an'olon-tsotra na ray aman-dreny irery a na ny mpampianatra irery a na ny fiarahamonina irery a fa na ny mpiara-mianatra ho an'ny rehetrarehetra dia mandray anjara ao anatin'izay a fanabeazana sy ny fitaizana zay ataony ny fanjakana angamba no tsy voalaza tao anatiny teo izay sy belandremazava lavalava ihany no ny arahantsika tamin'nyty ajevitra atsika tamin'nyty androanyity izay saorana sy ankasitranareo vahiny tao anatin'izay a fantatra ihany koa fa efa maro be ny commentaire ao amin'ny page Facebook de plus info ao izay ankasitrahana antsika hatrany ny fanarahana ny fandarana tsy adinoana ny misaotra ny Ines Café manohana ny fandarantsika tondresaka eo ihany koa ny mpampiakanjo ny tenako Kate Mirène dia mameo fotoana antsika ao manaraka indray veloma tompoko